manona fiadanan'ny tompo amintsika andaontsika tehaka mafy an'ilay tompotompo sy mpanjakampanjaka Jesosy Kristy irery ihany. Amin'ny fifaliana ny arabako anao amin'izao fotoana izao amin'ity fotoana izay tsara indrindra anitsian'Andriamanitra sy anamboarany ny fotsika tsiraray avy ity. Manasanao hitsangana andehantsika hivavaka mivoninahitra ilay nahary antsika, andehantsika hanolotra ny fiderana tsara indrindra vao amin'ny fotsika ho an'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Hivavaka tsika tompoko. Rainay tsara indrindra masina mandrakizay, misaotra anao zahay. Ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay tahaka izao, ny amin'ny fiarovanao sy ny famindramponao, fa matoa izay tahaka an'izao Andriamanitra dia mbola no ianao irery ihany. Misaotra ny amin'ny teninao izay mitarika anay, amin'ny alalan'ny fahendren'ny fany masina izay mibitsika anay ny antsipiriany zavatra tokony atao. Misaotra Andriamanitra ray, tsapanay ary hitanay fa tena manana tokoa izahay Andriamanitra. Rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia tsapanay fa misy tombony ngezabe izay tsy azonay ampitahina amin'ny zavatra hafa ny ivelany ny eo amin'ny fanatrehanao Jesosy. Fa Andriamanitra tena tsara ianao, Andriamanitra tsy miovy ianao, Andriamanitra mendrika ny fiderana ianao. Mideranao izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra, satria ny mahatoy izao anay dia ianao Andriamanitra. Ny teny rehetra izay nalaoko ny vavanao no mbola antoka ho amin'ny fijoroanay tsiraray avy. Mahery izay satria noho ny amin'ny teninao. Ary ny teninao raha teo nefa nilaza fa efa mahadio raha teo ianareo ny amin'ny teniko. Madio izahay noho ny amin'ny teninao Andriamanitra. Tafatsangana izahay noho ny aminao Kristy, tompon'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny famindrampo, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny andavanandronay izay ahitanay fa tena hoe mety be izany fitondran'Andriamanitra izany. Ampianarana izay Jesosy fa tsy mifanaraka mikajinay dia diso, fa izay Andriamanitra mila hitsy fa tsy ny fitondranao no mila atao mifanaraka amin'ny fisainanay. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny tsiraray avy, ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny fampahitam-pity rehetra, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny vady, ny amin'ny zanaka, ny amin'ny ray aman-dreny mankasitraka Jesosy. Misaotra anao izahay ambonin'izany zavatra rehetra izany, ny amin'ny teninao izay tsy mitsahatra, miampita sy mampianatra ao anatinay Andriamanitra. Jesosy misaotra fa tsy avelanao handeha amin'izao fotsiny izahay fa tonga ianao hampianatra sy hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra raha eo, misaotra raha eo. Taontsika hisaotra an'Andriamanitra, misaotra raha eo. Asa anatin'ny fisaoranao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny zavatra mety natrehana sy ohatran'izany, ny amin'ny zavatra nandalo rehetra isaora izy, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra raha eo amin'ny Kristy Jesosy ho antsika tsiraray avy. Misaotra raha eo, misaotra fa fitiavana ianao, misaotra fa mpamindra fo ianao, misaotra fa mpamatsy ianao, misaotra fa isan'andro rahay dia matsapa foana hoe lalina be izany famindrampon'Andriamanitra amiko izany, satria tsy manam-pahatanterahana akory fa tonga ianao hanambara ny fitiavanao amiko. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Andehantsika maka ny salamo fa 7:20. Salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izay raha antsika rehetra mamaky amin'ny fifaliana, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana ary voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny famindrampon'i Jehovah no ho iraiko mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao, ho tovonina mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'ny Davida mpanompoka aho hoe ampitoetra ny taranaka ao mandrakizay aho ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Ray tsara indrindra, misaotra anao zahay. Fa noavina iray manontolo mihitsy Andriamanitra nefa nisoritinao. Misaotra anao zay Andriamanitra fa tsy navelanao ary tsy nankininao tamin'ny fahaizanay sy ny fahalalanay Andriamanitra noavinay. Fa izahay mihitsy no tianao hiankina tanteraka aminao Andriamanitra renay.
Jesosy Kristy tomponay misaotra anao satria raha tsy ianao dia tsy mba nahita an'izany lalan'izany zahay. Raha tsy ianao tsy nalala ny fahamarinana izahay. Raha tsy ianao Jesosy dia tsy azo antoka ny fiainana tsirairay avy. Fa mahery izay amin'izao fotoana izao satria ianao no miasa eo amin'ny fiainanay, satria ianao matoy izao anay. Misaotra raha eo, misaotra raha eo, meny voninahitra mandrakizay ianao fa tsara ianao, fa mendrika ianao. Andao sandratsika ny fiderana amin'izao fotoana izao feno hivavaka isaora Jesosy Kristy ny amin'ny fanekeny tonga lalana fa atsika makany amin'ny mandrakizay ao amin'Andriamanitra ray. Sandrato ny vavaka ao. Alleluia. Misaotra Jesosy. Alleluia. Misaotra mpanjaka. Alleluia. Fa raha tsy ianao dia tsy tahaka an'izao zahay. Ary ianao mendrika ny fisaorana sy ny fiderana. Ianao rery ihany, ianao foana, ianao mandrakizay. Alleluia. Ray masina tsara indrindra, ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mbola misaotra anao foana zahay Jesosy amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Misaotra ray malalo ny ambola nanomezanao ny zanakao anay, ho famonjena ho anay Jesosy. Anao ny saotra era-po Jesosy io. Anao mandrakizay fankasitrahanay Jesosy. Mankasitraka tompony ambola fisianao amin'ny fiainanay. Mankasitraka Jesosy ny amin'ity semaine izay hoe mbola narovanao indray. Matoa zahay tonga eto Jesosy dia mbola noho ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fiarovanao, ny amin'ny fiahinao anay tsirairay avy Jesosy. Mankasitraka feno anao Jesosy io. Anao ny saotra era-po Jesosy. Alleluia. Anao ny saotra era-po. Anao riray masino satria numenao anay Jesosy zanakao. Anao ny saotra era-po. Anao riray masino satria numenao anay Jesosy zanakao. Minilieri uani malemi signarena
izay narotsaka ao anatinay tsirairay avy Jesosy. Tena hoe tsy takatry ny sainay Andriamanitra mety hoe lalana ampandalovina ao anay Jesosy. Fa ny azo pantoka Jesosy hoe rehefa lalana avy aminao dia mety foana io, tsara foana io miaraka aminao Jesosy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra Jesosy. Tena tsy tsahatra ny saotra ny vavanay amin'izao fotoan'izao Jesosy. Ny amin'ny zavatra rehetra efa nataonao, ny amin'ny zavatra rehetra nataonao, izay mbola ho ataonao Jesosy. Misaotra, misaotra anao, misaotra, misaotra. Misaotra lehibe ny fitiavanao. Misaotra, misaotra Jesosy. Ndao ambaratsika amin'ny fofehim-pitiavana izany fisaorana an' Jesosy any azo avy izao. Misaotra, misaotra anao, fa lehibe ny fitiavanao, fitiavanao. Misaotra anao, mankasitraka anao, Jesosy.
atongotra ao ihany Jesosy mahatsara anay. Eo aminao ihany Andriamanitra mahatamana anay. Raha vao tsy eo anatrehanao izay Jesosy tena tsapanay mihitsy hoe tsy alaizy ny fiainanay. Tena Jesosy ndreto indray izahay Jesosy manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao. Tena hoe mino anao amin'ny fonay rehetra izahay. Fantatray izay inonay Jesosy. Enao zany Jesosy. Enao zany Jesosy. Fantatro izay inoko. Alleluia. Sy ny fitiavany ahy. Alleluia. Misaotra Jesosy. Miadana ny foko. Misindany ahy. Fantatro izay inoko. Misaotra Jesosy ny fitiavana. Sy ny fitiavany ahy. Miadana ny foko Jesosy. Miadana ny foko. Misindany ahy. Misindany ahy. Izao rehetra izao Jesosy mety hiova. Mety hiova izao rehetra izao. Tobo afatsy anao. Ianao ty ahy. Sy miova. Sy miova. Fa mandraky izay. Ty ahy ianao. Ianao ty ahy. Ka andao foana. Izao rehetra izao. Tobo mbola ty ianao ty ahy. Sy miova. Sy miova. Mandraky izay. Misaotra anao. Ty ahy ianao. Ianao ty ahy. Ianao foana. Izao rehetra izao. Izao rehetra izao. Tobo mbola ty ianao ty ahy. Sy miova. Fa mandraky izay. Alleluia. Misaotra anao. Ianao ty ahy. Ianao foana. Izao rehetra izao. Izao rehetra izao. Tobo mbola ty ahy ianao. Zany Jesosy ty ahy foana ianao amin'ny fotoana rehetra. Raha nanome ny fitiavanao anay ianao tsy nanome tena hoe nomenao tena hoe tamin'ny fo. Tena hoe zato isan-jato natolotra hatramin'ny ainao anay Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Tena hoe anao ny voninahitra Tompo. Tena hoe mankasitraka ny amin'ny fisianao Jesosy eo fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy aly eo anatrehanao izay Jesosy mandrakizay. Tsy ahita izahay Jesosy. Tsy ahita tahaka anao izahay. Tobo mbola ty ahy ianao. Tobo tsy anary ahy ianao. Tobo tsy anadino ahy ianao.
Ndao tiaka mahafon'i Jesosy tsika ary. Tonga amin'ny fotoantsika merenana voninahitra any amin'i Jesosy dia mahazo toerana vetivety angatahana Ianika androso ety aloha. Androso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ahafahako mijoro vavolombelona amintsika androany amin'ny fanetretena tanteraka. Ilay izy moa izany sahihana ihany ka tia fa atao voninahitran'Andriamanitra ilay izy. Voalohany moa izany mety hoe mety aminahy ilay izy fa mety hoe tsy ho an'ny rehetrarehetra. Fa ny eritreritry ny ray aman-dreny izany tany aloha tany dia hoe manao juriste, manao mpitsaha. Fa rehefa vita ilay fianarana dia ohatrany tsy nety nanana fiadanana izany hoe hanao an'ilay asa. Fa ohatrany hoe aleoko tsy tena nampiazakazaka ana loatra hoe andeha hanao an'izany izany. Tsy ho voatery hoe ratsy ilay asa, tsy ho an'ny olona rehetra akory izay. Fa ho anahy dia ny zavatra tsapako nefa ny tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay tao aorianan'izay diplôma izay dia tsy tena mbola dia tena hoe mitady asa loatra hoe à gauche à droite izany fa rekommandena foana ary. Ohatrany hoe tsy mametraka CV akory dia misy zavatra mihitatra izany fa indraindray ary tsy mijanona eo amin'ilay maha juriste fotsiny ilay izy fa misy te hanao hoe fiaraha-miasa mihitsy hoe manangana orinasa dia tantananao. Dia misy koa ankoatran'izany na afaka manorina zavatra ho anao rery mihitsy ianao amin'ilay zavatra misy rehetra mba sy amin'ilay fahalalanao kely izany. Dia izay ny zavatra tsapako hoe tsy tena nirotorotoana loatra izany ny resaka materiel fa tao anatin'izany nefa izay besoin anao rehetra dia vatsian'Andriamanitra daholo. Tsisy hoe zavatra hoe sarotra dia mety hoe afaka miseho ireny fa ny ao anatinao izany efa manana assurance ianao hoe izy indray dia tsy hamela an'izao fotsiny hoe amin'izao fa tsy maintsy mi-intervenir eo izy. Dia le izy moa izany tsy le tiako tenena hoe le secret au fait le izy ohatrany hoe efa assurance ohatrany hoe assurance efa ao anatinao le izy satria ianao mieritreritra hoe miezaka na dia tsy tanteraka ary dia efa fantatrao rehefa misy zavatra ratsy na tsy mety tsy ataonao fotsiny. Dia miezaka ianao ampy amin'ny olona rehetrarehetra na le olona tena ratsy toetra be ireny ary dia miezaka ianao izany midina foana. Indraindray misy sorena ilay mpiara-miasa hoe fa manino ianao manaiky atao an'izao, manino ianao ohatrany hoe misy olona miteny méchamment aminao dia ianao tsy maninona. Dia mety hoe maninona ihany ianao fa midina ianao midina. Dia fa hainao hoe Jesosy mahita, ianao koa tsy ianao rery tsy miaina ho anao fa ny fiainanao tsy hoe ny materiel na ny asa rery no an'i Jesosy izany fa ianao mihitsy. Dia ohatr'izay foana ilay conviction tao anaty izany na tonga an'izay hoe tsy tahitaitra intsony. Misy zavatra tena sarotra be indraindray na ilay mpiara-miasa ilay tena hoe ataontsika hoe efa manana ny toerana misy azy sy ny zavatra ohatr'izay ary mipanika ihany hoe ahoana. Fa izany zavatra teneniko an'zareo matetika hoe tsy maintsy vita, tsy maintsy misy vahaolana. Tsy haiko hoe ahoana fa tsy maintsy misy. Dia ny zareo moa hoe ka sarotra be ny ianao izany foana. Dia nefa zareo koa avy eo miara-mahita amiko fa vita ihany ilay izy na jerena ohatrany sarotra ary indraindray. Dia matetika koa moa ny ohatrany hoe tontolon'ny fandrarana izany matetika misy hoe te hamingapingana izany ianao. Ohatrany hoe tsy mety amin'ilay olona mihitsy ianao raha hoe mba mahomby kely na tsy misehoseho kory ary ianao. Fa ohatrany hoe iny any anaty birao any tsy maintsy misy mahita foana hoe izao dia mitady hevitra ny olona mingapinganana anao. Dia ireny izany ikendren'ny olona nasivana hoe inona ny ratsy atao aminao. Fa rehefa mitranga ilay olana dia miaraka mikorotana daholo aloha ny sain'ny olona rehetrarehetra. Fa izaho miteny amin'izareo foana hoe milamina fa ain'i Jesosy ilay izy. Dia avy eo ilay eritreretin'ny olona hoe tsy maintsy maka 100% izao ilay olona, tsy maintsy maka 100% vao mivaha io.
dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy nisy olona na ambony ohatry ny ahoana izy ka ny teny hoe mila n'izao pourcent vao vahako ny olonareo rehefa mahitsy tsara ilay zavatra ataonao dia rehefa hazavainao tsara raha sendra nisy latsaka hoe tsy fananiana ohatra ilay izy fa ratrapena dia le olona tsy manao anao hoe chantage izany hoe tsy maintsy izao zany na tsy maintsy izao fa tena hitanao mihitsy ny hoe Andriamanitra foana mi-intervenir dia na tsy sehatry ny asa fotsiny ihany ary fa na hatramin'ny fotoana mihitsy dia alamin'i Jesosy ohatrany ohatry ny hoe za moa zany andrasana foana rehefa mivoaka ny trano dia tara foana somary mandamindamina dia taraiky foana dia nisy fotoana na dia hoe ohatry ny hoe misy zavatra dino any an-trano dia verina kely zareo efa antaholy dia ivoaka ianao dia ilay zavatra dinao iny mihitsy no andraso kely vetivety misy zavatra omeko anao izy ilay olona dia ilay zavatra tokony alaiko any an-trano ihany ilay izy dia tsy miverina ntsony zany hoe na hatramin'ny segondra anao ary dia ho apela-tanany rehefa hoe azonao antoka hoe tsy haiko le sensation an'ilay izy le fiainana an'ilay izy mihitsy zany tiako zaraina hoe izay ilay izy dia ohatr'izany koa izao farany tsy nahita fotoana ntsony izay tokony hoe mba handeha kely herinandro zany hoe mba efa hiditra ny mpianatra tsisy fotoana ntsony entre 1er et 30 tsisy ntsony tsisy place moa zany dia hoe tsy manino zany fa izay zany sitrapon'Andriamanitra fa za moa zany adiniko foana le mangataka rehefa mivavaka fa ohatrany hoe misaotra foana hoe raha mbola afaka mitsangana afaka manao zavatra ho an'ny ankohonana ho an'ny olona fa tsy dia tena le mangataka indrindray adiniko foana dia avy eo nefa niny na adininao ary kanefa rehefa iriny fonao dia ataony koa ilay izy dia verina ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra mankasitraka tompoko andao tsikitehaka mafy ho an' Jesosy rehefa manana manome fiainam-pijoroana ianao an'Andriamanitra dia Andriamanitra mandamina enina dia ny fotoana ary mandroso voninahitra ho an'i Jesosy moa no ahafahako mijoro vavolombelona eto resaka fianarana dia nisy fotoana tsy haiko raha nisy natadidy nijoro vavolombelona teto tamin'ny heritaona hoe nanao boky dia catastrophe be moa ilay izy fa rehefa niakatra 4e année ako dia mbola nanao boky ihany dia normalement moa zany ao aminay tokony hoe le thème tamin'ny 3e année ihany zany no atao approfondi kokoa fa tellement traumatisé tamin'ilay izy ako dia ozy hoe tena andeha hiova zavatra fa dia rehefa nandeha zany ny année scolaire dia tsy nahita thème mihitsy dia nangataka tamin'i Jesosy foana zany hoe Jesosy inona le thème ho ataoko fa tsy nahita mihitsy efa nisasaka ihany ny fotoana mbola tsy nahita dia tena nangataka tamin'i Jesosy dia farany nisy thème izay dia nefa io zavatra io tena zavatra tsy haiko sady sarotsarotra zany ilay izy fa aveo nangataka tamin'i Jesosy omeo signe raha tena hoe tia ny thème tokony ataoko dia tsy tadidiko na sabotsy na zoma teto dia nisy fotoana dia tao anaty toriteny ilay izy dia tonga i papa dia niteny hoe ny économie Madagasikara ozy izy tsisy idiran'ny fahaizan'olombelona ny mahatafavoaka anazy fa fanay masina dia Jesosy no ilay Madagasikara dia gaga be mihitsy zany hoe ouais Jesosy zany le thème-ko le toriteny tena tsisy idirany mihitsiny fa za gaga be tonga dia niteny an'izany izy dia mbola namerina nantany ako hoe fanay masina tena zany ve le thème dia mbola namerina ihany izy ny économie Madagasikara ozy izy tsisy idiran'ny fahaizan'olombelona fa Jesosy no ilay Madagasikara dia tsy fahaizana no ilainy ozy izy fa olona manana fanay masina dia ndraisiko anahy le izy hoe Jesosy mety tsy haiko le thème fa ianao nanome anahy io dia mino hoe fanay masina hiaraka amiko dia rehefa nandeha moa fanaovana le boky dia tellement le izy tena thème somary sarotsarotra dia rehefa nanontany ankizy dia tena hoe sarotra be zany thème indry zany ozy izy tena tsy domaine anay ankizy enehako anankitelo ngamba nantaniko dia tsisy afaka nanampy anahy dia farany aho zay hoe Jesosy tsy tady fanampianay za zany fa ianao no dia rehefa nitady document tena tsy nahita konkoa fa nataoko le izy dia rehefa tonga le soutenance dia mivoaka ny ordre de passage nay dia mbola le profko tamin'ny heritaona le tena hoe
ny be anazy tena hoe tenenatra amin'y hoe vous avez fait un devoir de nègre ozy izy dia tamin'izay aloha zany voavoaka ilay ordre de passage dia nitomany tsy niteny tahotra anao fa nitomany hoe Jesosy ahoana ty dia mivavaka dia ozy izy mamana hoe mifona ozy izy ho an'ilay prof dia diovy ny saina dia tonga amin'izay ilay journ'ilay soutenance dia ilay ankizy rehetrarehetra zany vao nahita anazy satria tadidiny zareo hoe ty ilay vehivavy tamin'iny dia vao nahita anazy ilay ankizy rehetrarehetra dia ozy izy zareo hoe bienvenue en enfer ozy izy dia ozy izy tonga dia ozy tany apoko zany sady tonga dia niteny hoe non efa niova ho ilay ramose ao tena tsy fantatro izay nahatonga nanteny za tsy mifandray amin'ilay prof tsy hoe miresaka na ohatr' izany fa izay fotsiny nataoko tao ambavako foana hoe efa olona hafa io dia nandeha ny voalohany zany dia hoe non il était cool ozy izy ilay ankizy dia non tsy nanina ozy izy dia teo zany tena hoe diovina ny saina izay zany ilay tena hoe manadiovy saina na dia efa fantatrao zao ary hoe tena ohatr'izao ilay olona fa mila diovinao fotsiny sainao dia tonga rehefa niditra tao aminazy ahako dia tadidiny ianao ozy izy ilay ianao efa niraisiko ianao tamin'ny heritaona ozy izy dia oui dia d'accord ozy izy dia tena nivoatra be ozy izy ianao fa tohizo ny ezaka dia za zany tena gaga be mihitsy satria raha ny herany tamin'ny heritaona dia tsy olona ray ilay olona nandray ana dia avy eo dia rehefa mivoaka zany satria io prof io zany araky ny teniny ankizy dia hoe tsy manome noty mihoatra ny 12 fa vao atoandro teo mivaly ilay noty dia tena nameny noty ambony be za aragaga be dia voninahitra ho an' Jesosy nitiako zarainao anatin'ilay izy dia ny hoe tsy fahaizana ilay izy fa fankatoavana satria tena tentative be dia be mihitsy tenenako an' Jesosy tena tsy vitako io time io tena ampiasa ny zanakatoako raha tsy possible mihitsy satria ankizy tena hoe major promotion zareo nantaniako sarotra ozy izy zany fa mila manana document betsaka ianao fa ozy izy hoe tiana me Jesosy ana dia tiano ataoko voninahitra ho an' Jesosy dia tamin'ny voaniditra teny akazo dia zao foana nytenen'ilay prof ray anay izay hoe aty amin'ny faculté aty ozy izy tsy misy miracle zany fa mila miasa mafy ianao fa androany anefany teny hoe il y a un miracle là où tu ne t'y attendais même pas tena misy Jesosy reto tena hoe tsy fahaizako ilay izy tena veriko nandeha nanao soutenance tena hoe tsy nisy zavatra mipetrizeko tao anatin'ilay boky fa tena hoe fany masina nampiteny dia voninahitra ho an' Jesosy engany mba hijery an'izao direct zao ilay prof alleloia voninahitra ho an' Jesosy ny afahako mijoro vavolombelona tamin'ny heriny ngambany izay nisy situation somary tsy nafinaritra kely izay nisy olona somary nahasositra zany ilay zavatra nataony taminay mivady dia raha za taloha ilay izy tena voninahitra ho an' Jesosy tokony hoe farafaratsiny efa mitabataba be tamin'ilay olona hoe tsy hakanao an'izany fa ohatrany hoe izay aloha zany anankiray hoe efa nangina aloha tsy hoe tsy tesitra fa nangina fotsiny dia amin'ny manda zany miteny hoe tsy mety kosa zany fa maninona zao dia ohatrany hoe samy teo fotsiny izay dia hoe samy nahita hoe nakamy ilay situation dia ilay izy ohatrany hoe navelana nandalo fa ilay izy lasa niteraka fahakizitinana kely na ohatrany hoe efa hainao zany efa tokony tsy eo amin'ilay izy dia ohatrany hoe safosafoana fa nefa tokony nivakiana ilay izy fa tsy hoe safosafoana dia lasa nisy fahakizitinana kely tamin'izay andro izay zany lasa nisy fahakizitinana kely entre anay dia rehefa avy eo ny alina dia nivavaka niaraka dia ohatrany hoe vita au fond za tena mbola naheno hoe navesatra kely ilay situation dia natory ohatrany hoe alao any fa tsy maninona zany fa efa tsisy ny famaly teo tsisy problème donc ça va tsy maninona nefa Jesosy mandinika ny fo dia ny fo amin'izay zany tamin'ny roa maraina tadidiko be ilay teny mama hoe mety misy taonareo hoe poritra be amin'ny rozy izy dia aza tezitra fa mivavaha satria fanamasina manaitra ilay izy
dia ny fo zany tamin'ny telo dia ohatrany hoe ny fo dia mijery telefony mandanjery lera dia ozy izy hoe way ary maty ozy izy ny écran ty telefony ity izay telefona raha ny fahafantarako azy tokony impossible ho simba satria tsy nisy zavatra nahazo anazy akory na hoe sady hoe mba telefona tsy hoe efa ela be ny asa zany dia ohatrany hoe teo aloha zany dia hoe vérifie tsara hoe amin'ny telo maraina dia verifiena dia hoe tena maty ny écran fa le izy mandeha atao capture dia mety zao dia za zany tonga dia nitebiteby be hoe fahoana koa ary zany inona re raha petsy maraina tonga dia anao an'izao dia makary anaboarana le telefona mbola tsy tonga saina ihany hoe tokony miverina fa fanairana le izy fa ohatrany mbola hoe alora nga zao dia manda efa natory dia za mbola teo tsy nahita tory fa mbola lozana eo dia mbola hoe dia ahoana moa zany tokony atao amin'ilay telefona inona moa zany aiza moa tokony ale alora nga zao alora rehefa rapitsy maraina dia manao plan be fa rehefa aveo amin'izay tonga saina hoe fa maninona tokoa moa za zany manana izany toetsainy zany nefa ny hita ihany fa nisy zavatra tsy nilamina teo na patsiahiva fanamasina dia teo amin'izay vao niverina tsikelikely hoe jesosy tena mifona fa tsy nety le toepoko teo anatrianao ianao nahita nanangina ary fa tena tsy nilamina le taty anatin'ny foko dia tao anatin'ilay izy tena tsy nangataka hoe le telefona satria zao ozy izy hoe raha io koa no mampisaraka ana aminao dia velao sy mbany za tsy karakaran'io velao any tena tsy maninona jesosy fa raha zay ny hitany hoe mbola vao mahay ampiombona na aminao na zara lasa ny sonde ny keorako mihitsy hoe sao ary ty zavatra ty nampatonga nahako netena nalavitra an' jesosy na ohatra zany dia tena hoe za hoe velao any dia ny fona dia natory dia voninahitra ho an' jesosy moa zany fa ny fo maraina dia velona soma tsara le telefona tsy le telefona mihitsy nefa le tao anatin'izy le tiako isolono vavolombelona fa le toepoko mihitsy hoe le fanamasina efa mikasika antsika foana fa mila miaintsika dia mila makatoa amin'ny fotoana na mety na tsy mety fa izy manoy anytoyany io dia voninahitra ho an' jesosy mba hoe tiako mafy an' jesosy tsika ary tovy mafy ny tiako ao an' jesosy fitinina foy tsy diplôma fa fijoroana tsy fahaizana fa fankatoavana tsy materiel fa toepo alleloia sarobidy amin'i jesosy tsika ho avy ndray zao ny teny rehefa avy eo andao tsy hangataka fotoana ntsony indraindray fanamasina efa misisika be fomba fiteny hoe miinsista zany fa atao tengasy miinsisika dia mbola miezaka mitady échappatoire zavatra hitsoahana fa andao hisaotra an' jesosy tsika fa miresaka amintsika foana jesosy dia efa misy voa ao anatintsika ao fa andao tsika tsy ho badena be amen andao tsika hitsangana dia hisaotra an' jesosy ny amin'izany témoignage zany asandrato ny tananao dia hisaory izy ny amin'ny vavolombelona rehetra izay nizaraina teo ny amin'ny fampatsiahivana fa tsy diplôma fa fijoroana fa rehefa mamy fijoroana zay jesosy dia manokatra lalana tsy takatry ny saina ianao tsy voatery mame pourcentage tsy voatery mandalo any anatina chantage ny zanakao jesosy fa fijoroana fotsiny dia fa manokatra lalana enina dia vacances ary ohatrany hoe tsisy fotoana anaovana vacances zany mihitsy jesosy fa rehefa manome fijoroana zay dia nao mandamina amin'ny programa rehetra mba afahanay miala sasatra jesosy mankasitraka ny amin'ny vavolombelona teo amin'ny fiainany anika jesosy tsy fahaizana fa fankatoavana fanadiovana fieritreretana jesosy mivavaka ho an'ny hafa dia misokatra ny lalana misy ny miracle ary misitraka ny tonjobily misotra tamin'ny vavolombelon'ny pasteur miora jesosy fa na dia ny telefony mara dia mahay miteny hoe mila mibebaka mila mifona mila manadio fo tsy manamaritena fa mila mitsotra eo aminao ampio zay jesosy iaina n'izany fahatsorana zany eo amin'ny fiarahana aminao dia misaotra fa mandefa teny foana ianao amin'ny alalan'izany témoignage zany fa mpatsiahivana anay tsy hitoky amin'ny fahaizana tsy hitoky amin'ny diplôma tsy hitoky amin'ny expérience tsy hitoky amin'ny materiel fa ny ankatoanao ny hijoro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka ray amin'ny anaran'i jesosy dia mitenena indray amen andao tsika hitehaka mafy andraisantsika amin'ny mpanampin'Andriamanitra alleloia teneniny eo akaikinao hoe tena tiany jesosy ianao hoe tiany mihoatra noho ny zavatra rehetra hoe eny mbola tiany mihoatra noho ny ainy
ndao tsika isotran' jesosy malala no fa hofantanantsika any amin'ny lanitra isotra azy fotsika manontolo a makasitraka anao zay jesosy tena misotra satria tsapanay fa mahavita mampiteny ianao hatramina fitaovana anairana anay tsy tianao mihitsy zay atoro miaraka amin'ny ota tsy tianao zay hitsahatra ao anaty fombola tsy tanteraka fa foazonao zay satria tianao zay ho mpanompo miandry torobetra maneno isan'andro makasitraka jesosy ny amin'ny fanekena amin'ny fomba tsotra hoe zao ny thème io ny tsy maintsy ataonao tsy any amin'ny olona mihitsy ny hevitra ny nalaina fa teo amin'ny fanatrehanao ary rehefa nipory fonao fa zay le lalana tena sehonao ny voninahitra ao tenenao Andriamanitra androany tompo omeo afo makatoanao fo any tsy mandeha amin'izay mahafaly a fa fo hifaly amin'ny fifalianao androany nda hiteny ianao dia ambara ho amiko indray ny sitraponao mitenenena tompo mangetaetanao ny fanahiko ny foko ny aiko zay makasika rehetra dia anomezako voninahitra anao satria ianao irery no Andriamanitra mitenenena Jesosy io miaino anao zay amen dia amen ndao tsika itetanina mafy any tompo a mangataka anao a azo toerana alleluia androany ariva hitondratsika anatin'ny fotoana foy a tenin'Andriamanitra zay anaitra ny ao anatsika alala fa miaina ao anatina vanim-potoana isika dia mila mahalala an'izay vanim-potoana misy atsika izay misy saison ny fiainana ary zao vanim-potoana iainantsika zao a ny vanim-potoana tsy tokony anaovantsika atsirambina ny fifatoantsika amin'Andriamanitra androany zany ny lohateny a zay omena ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe miaina mahalala vanim-potoana miaina mahalala ny vanim-potoana n'Andriamanitra ny fanambarana marina rehetra avy amin'Andriamanitra dia voalaza ny baiboly fa manondro sy manome lanja ny Jesosy Kristy sy ny famonjeny avokoa nisy fotoana Jesosy sy ny teny eo am-bokin'ny Jaona zao nolazain'i Jesosy eo am-bokin'ny Jaona toko 9 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hoy Jesosy taminy raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ahy ianareo satria avy amin'Andriamanitra no nivoahako sy nakanesako aty fa izaho tsy tonga ho aho fa izy naniraka ahy nahoana ny tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo 9:4 ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azy ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga ry kristianina malala isany eo amin'ny Jesosy Kristy a feno be ny foko androany izara ny tia tenin'Andriamanitra ity anaitra antsika amin'izao andro faran'izao ny amin'ny hahafahantsika mamantatra ny vanim-potoana misy atsika mba tsy hadiso ny fomba fijeritsika tsy hadiso ny fampianarana voaraintsika ary tsy handiso ny fijoroantsika amponoana ao amin'ny sekoly ny fiarahantsika amin'Andriamanitra manana tanjona anankiray voafaritra ny fiangonana amin'izao andro faran'izao dia ny fanomanana ny fiainantsika sy ny toepanahintsika hiatrika le fotoam-pampakarana eo natsika amin'ilay mpampakatra tokana sady fofombadiny raha teo isika dia tsy izany fa Jesosy Kristy tompo eritrereto a fa ny jiosy izay nanaraka an' Jesosy dia nizingizina fa manompo an'Andriamanitra velona izy ary anaran'Andriamanitra tamin'izany amin'ny teny hebreo dia hoe El Elohim Adonai izany hoe
manondro an'Andriamanitra pahary namorona an'izao rehetra zao. Zay ninony Jiosy. Izy tsy nino an' Jesosy. Zany hoe tsy tao anatin'le planina sy le drafitra Andriamanitra amin'le endrika tian'Andriamanitra aminjena ny olombelona ny finoany Jiosy. Fa nino izy hoe Andriamanitra rery dia ampy azy, hoe Andriamanitra ray rery dia ampy azy. Fa eto amin'ny 1940 Jesosy dia nilaza ianareo izy avy amin'ny devoly rainareo. Dia eritreretony ny anaran'Andriamanitra ny Jiosy dia le Jehovah Andriamanitra rain' Jesosy Kristy ihany. Raha hoe jerentsika baiboly hatrany amin'ny Pentateuque-ny Mosesy mandra-pahatonga ny mpaminany sy nahatogavan'i Jesosy dia tena Andriamanitra ny Andriamanitra ny Jiosy. Fa rehefa taraiky tao anaty vanim-potoana ny Jiosy dia nazay anaran'izay aza nitokiny Jiosy tompony dia nambaran'i Jesosy fa devoliny rainy fa tsy le Andriamanitra tena rainy Jesosy. Andao mila manaraka tsara fotsiny sika dia ho azonao zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina. Rehefa tsy nan Jesosy Kristy ny Jiosy dia tsy Andriamanitra no nivavahany zareo fa ozy Jesosy devoly na dia lay Andriamanitra tompony zavatra rehetra sy nahariny zavatra rehetra aza no ninony reo Jiosy reo. Ary zay aza ny fiantsoana azy dia tsy ny anarana mihitsy no midika fa tanteraka tamin'ny finonan'Andriamanitra marina ny Jiosy. Satria rehefa niova rafitra ny afatra sy finoana dia manomboka miova rafitra ny fijoroana sy fanompoana. Aleo hiditra lalindalina kokoa. Ny Andriamanitra tena izy dia le Andriamanitra rain' Jesosy Kristy. Ary Jesosy dia nilaza fa raha Andriamanitra ny rainareo dia nanaja anareo. Tanareo ty nandiny teo. Ho Jesosy raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia anareo. Ny olona tena manompo an'Andriamanitra dia tia an' Jesosy. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Baiboly zany dia mametraka tsara ny fizaran'ny saison. Be dia be ny karazana saison nandalo ara-ponoana tamin'ny fitondran'Andriamanitra ny fanomanana ny asa mpamonjena. Ary eto tia nahitratsika ny famarinany ity mba atonga antsika tsy ho diso fomba fijery na fifantohana eo am-panomponan'Andriamanitra fa mba ho marina ny fijerintsika, ho marina ny finoantsika ary marina ny fampianarana izay voaraintsika. Baiboly dia mametraka tsara ny fizaran'ny saison ho maro samihafa tamin'ny fisehoan'Andriamanitra sy ny fandrosoana izany teo amin'ny tantaram-piainan'ny fiangonana hatrany amin'ny testamenta taloha mandra-pahatonga aty amin'ny testamenta vaovao izay misy atsika. Fa tany aloha tany amin'ny testamenta taloha dia mbola nety ny fanatitra ondry, fanatitra voromalala, ny fanatitra osy any amin'ny Levitikosy vakina, ireo fanatitra latsa-dra rehetra atao fanatitra noho ny ota izay tandindo ny Kristy izay ho avy dia nakasitran'Andriamanitra zany tamin'ny fotoanandrony dia nakasitran'Andriamanitra zany. Dia amin'izao fotoana izao ianao raha mbola hitetatetanao fanatitra ondry eny an-tendrombohitra ny datsadrana zanakombo na voromalala dia manompo sampy ianao. Tonga dia devoly, tonga dia asan'ny devoly ilay izy. Tsy nisokajiana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory satria efa événement dépassé ilay izy. Dia dao antsika hieritreritra sy saina. Ny asa fanompoana amin'izao andro faran'izao dia be ny asa fanompoana hybride. Tsy tena pure arak'ilay zavatra takian'Andriamanitra na baiboly fa mandray kely amin'izay zavatra mitranga tany amin'ny testamenta taloha ezana sy tonona mba ho amarinina ty amin'ny testamenta vaovao satria nisehoan'Andriamanitra tamin'izany. Andao hijery kely sika fa amarinina raha baiboly amin'izany. Korintiana voalohany. Alleluia. 3:9 ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga ny tanteraka ozy izy Paoly dia tsy hisy sombotsombony intsony. Rehefa tonga Jesosy dia nanjary sampo ny fanatrafana latsa-dra rehetra satria efa tonga ny tanteraka. Lazain'i Jesosy hoe devoly ny ao ambadik'izay rehetra tsy tanteraka tao amin'ilay plano-mpamonjena na tonga azy naseho ho fanatitra indray mandeha amonjy izao tontolo izao ho afaka amin'ny fahotana.
nanety azy zany tany aloha tsy maintso zany androany satria efa tsy zay tso ny planin'Andriamanitra sy ny programany. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra olazaina? Zavatra tian'Andriamanitra olazaina dia zao: ny aloka ny tany amin'ny testamenta taloha manondro ny fahamarinana ho avy zay manambara ny fahafenon'ny famonjena tamin'ny nahatongavan'i Jesosy. Inona ny dikany hoe aloka? Ny aloka ry havana dia amantarana fotsiny hoe amin'ny ankapobeny hoe olona io, na aloka alika io na aloka elefant io na aloka rajako na aloka olona, dia vitanao manavaka an'le ao anaty aloka hoe olona io na vehivavy koa tonga dia hita ao anatin'ny aloka koa hoe vehivavy io fa ohatrany lavalava volo izy zany. Aloka zany tsy amantarana an'le olona amin'ny antsipiriny, tsy hita ao anaty aloka hoe inona ny lokon'ny akanjonao sy ny lokom-bolonao na ny lokom-bolo-koditrao, fa mitovy daholo ao anaty aloka ny olombelona. Fa ny ahalalana fotsiny hoe lehilahy ianao, zany hoe amin'ny ankapobeny zany ny zavatra omen'ny aloka. Fa rehefa miseho le olona ao ambadiky le aloka, vao hitanao hoe ihaniny io, ary ohatr'izao ny akanjony, tiany ohatr'izao ny alavany, ohatr'izao ny lokom-bolony, ohatr'izao ny volo-kodiny. Atsangany an-tanan'izay mandre anahako. Ny testamenta taloha aloka hita rafana ny fisehoana tena fahataterahana mameno rehetra amin'ny rehetra satria mpamonjy. Aloky ny famonjena no naseho tamin'ny alalan'i Moïse sy ny fanompony sy ireo mpaminany tany amin'ny testamenta taloha rehetra. Zay no nahatonga an'i Jesosy eo amin'ny Luka 24. Rehefa nanomboka ireo mpianatra roa laza niaraka taminy teny amin'ny lalany Amosy, nomonmonina laza hoe aiza kory izay Jesosy Kristy nitsangana teo. Tsy tonga Jesosy dia nanalasa lobila dia nijery taminy hoe za ihany ty fahaza matahotra io, satria Jesosy tsy maiky aneo ny tenany amin'ny voninahiny hita maso, fa Jesosy maiky hisaroka ny fifantohanao alala ny fahamarinana momba azy ao amin'ny teniny. Nanomany Jesosy ny fahamarinany teny ho ambony lavitra noho ny fahamarinany fisehoany rehetra. Atsangany an-tanan'izay meno ako, teny amintsika ako ty fahamarinana anankiray ty, arao tsara ty fampianarana ty, fa velona reto Jesosy. Ary ny prinsipan'i Jesosy tsy miova mandrakizay. Fa maniny Jesosy tonga dia nanomboka nanambara sy nizara ny aminy, niresaka ny momba azy Jesosy. Nanomboka tany amin'ny Mosesy ka trany amin'ny mpaminany ny fanesy rehetra. Zany hoe naveriny Jesosy nazavaina tamin'izy ireo lahy teny an-dalana ny momba azy tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia zao voarain'ireo ny teny, vao niseho Jesosy teo ampamakina amin'ny mofo. Kanefa rehefa niseho Jesosy teo ampamakina ny mofo, tonga dia tsy hitany. Te hametraka azy sonia Jesosy, lanja ny fahamarina ny filazana momba azy ho ambony sy mihoatra lavitra no ny lala mpanehoana ny heriny sy ny voninahiny rehetra. Amin'i Jesosy ny fahalalana ho marina dia miteny sy ambony lavitra no ny fanirianao ahita azy miasa mikery eo amin'ny fiainanao. Satria ny antoka amarika ny fitehirizana anao ara-pijoroana eo am-panomponan'Andriamanitra dia miainga avy amin'ny fahamarinana ny afatra sy ny teny voarainao mba tsy hamily lalana anao ho isan'ny olona andazy amin'ny fotoana isehony. Tsy ho laviny ianao sady tsy andazy, fa ho fantany ianao satria mahalala azy. Fantatrareo, sekret amin'ny fanafahana tsy ho mbadiky ny fahitanao fa manao zavatra Andriamanitra, fa ho mbadiky ny fahalalanao ny marina, ary ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevy. Alleluia, alleluia. Naonantsika hijery ireo karazan-javatra mba ahafahantsika mamaritra tsara hoe saison tahaka ninona na vanim-potoana tahaka ninona misy androany. Zay hoe miaina ao anaty fahalalana vanim-potoana sika, miaina mahalala amin'ny vanim-potoana an'Andriamanitra.
Genesis 20. Genesis 20 andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby telopolo tantaram-piainan'ny Abrahama efa tsy ovakiko be. Amin'ny Genesis 20 andininy roa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Ya Abrahama niady varotra nanokatra ny mason'Andriamanitra hitodika amin'ny fahatanteran'ny olombelona, kanefa raha ny tenin'Andriamanitra dia milaza amin'ny Baiboly amin'ny Romanina 7:10 fa tsisy marina amin'izao tan'izao na dia iray azy. Ndaony dia niodina niala teo amin'ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'ny Sodoma, fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehova. 7:20 dia nanantony Abrahama ka nanao hoe aringanao miaraka meloka va ny marina. Dia ny 4:20 hojerentsika vetivety zao ny voasoratra ao anatin'le 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Angamba misy olo marina 50 ao tanàna, aringanao koa va ka tsy hamindra fony tanàna noho ny 50 marina izay ao ianao. Dia 5:20 hitatsika fa ny tenin'Andriamanitra sanatrianao ozy izy Abrahama raha nao toy izany ka amono marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka ihany. Sanatria aminao zany, tsy tsara marina va ny tsara ny tany rehetra. Zany hoe niady varotra, hitatsika ohatra ny 7:30 fa tsy ovakiko fa lavalava. Adin'ny Abrahama fa Paoly taty aoriana nilaza amin'ny Romanina 7:10. Romanina 7:10 zao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia ray akory aza. Zany hoe na niady varotra hatramin'ny ray ara i Abrahama, olona ray ara raha mba mahita ray marina ianao dia tsisy marina eo amin'ny olona na ray ara. Ringany Sodoma sa tsy ringana? Ringany Sodoma sa tsy ringana? Ringany Sodoma satria i Abrahama nisarika ny mason'Andriamanitra hijery ny fahamarinan'ny olona mbola miandrandra famonjena. Tsisy olona anankiray marina ny taranak'i Adama na ray ara. Dia raha miteny ny mpitoro teny hoe tao amin'ny vehivavy arivo izy dia tsy nahitana marina na ray ara, fa tao amin'ny lehilahy izy dia mba nisy marina anankiray. Aza midikina koa ianao zany miseho bokina be hoe ay ny lehilahy mba nahitana, Jesosy rery ny marina iny. Jesosy rery ny marina iny, ozy izy mpitoro teny. Fa ozy izy ny Baiboly araka amin'ny voasoratra hoe tsy misy marina naraka, noho izany na niady varotra hatramin'ny anankiray ary Abrahama, ringana ihany Sodoma sy Gomora. Par contre ny zavatra nitranga tamin'i Moïse, Mosesy kosa nefa olona mitovy amin'ny Abrahama ihany sady taranany. Fa ny nasamy hafa Mosesy amin'ny Abrahama dia ny mission-any. Fa manino ny Abrahama nizatra nisarika ny mason'Andriamanitra hijery fahamarinan'ny olona, satria ny message ny afatra sy fampianarana voarain'ny Abrahama tao anatina révélation amin'ny Andriamanitra manao fanekena ara-taranaka, fanekena ara-taranaka natongavan'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama hoe avy amin'ny tahina ny taranaka rehetra eto ambonin'ny tany atsangany tanan'izay mandrea. Zay mission ny Abrahama. Dia rehefa zay ny mission ny Abrahama dia tonga teo amin'ny Abrahama Andriamanitra. Dia i Abrahama nitaky fahitsiana sy fahamarinana tamin'ny Abrahama foana Andriamanitra. Mandehany ianao tsy misy tsiny eo anatrehako, dia asehoko anao ny fiarovako, asehoko anao ny fahamarinako, asehoko anao ny fitahiako, asehoko anao fa rehefa mijoro ohatr'izany ianao dia ataoko tanteraka eo amin'ny fiainanao izay teny fikasana rehetra nylazaiko taminao. Zany hoe saky ny tonga zany Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Abrahama dia manitsy azy, mamboatra azy, manefy azy. Zany hoe message voarain'ny Abrahama sy ny révélation voarain'ny Abrahama dia révélation mpananganana sy fanitsina olona. Zany hoe maneho fa Andriamanitra dia mitaky olona tanteraka. Dia normal be rehefa tonga Andriamanitra mba nizarany tao am-pony tamin'ny Abrahama ho aringako Sodoma sy Gomora fa tezitrahako, tsy mety amiko tanàna io, miakatra ty anatrehako ny fahavetavetana sy ny faratsiana iainan'ny olona ao. Dia zao no nataon'ny Abrahama. Zao ary mahita 50 marina venao, tonga dia arak'le nisehon'Andriamanitra taminy ao anatin'le saison panekena nisy teo amin'Andriamanitra sy Abrahama, natonga ny Abrahama nijoro
Nisarika ny mason'Andriamanitra ny fanaraka tamin'izay fahalalana voarainy ny amin'Andriamanitra no nahalalany an'Andriamanitra sy nijorony teo anaten'Andriamanitra. Nisariany ny mason'Andriamanitra hijery fahamarinana teo amin'ny olona. Hitanareo izy. Zany no mahatonga antsika tsy tokony zatra mihaino révélation an'olona loatra. Satria lasa voadingana ao anatin'izay révélation tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalantsika ihany koa. Io tsy misy hoe inona ny révélation tokony ho amanokana raha oharina amin'izay reko tamin'ny hafa. Ilaina ny fandrenesana avy amin'ny hafa fa tsy hoe avonavony ianao ka tsy hain'olona tsony. Fa zao ataovy azo antoka ny fanoloran-tenanao eo anaten'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mizara ny lalina ao am-pony aminao amin'ny mahampanompo voafidiny ianao ihany koa. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Enoy amin'izay ny zavatra mitrangy. Zay ny Abrahama tonga Moïse. Rehefa tonga Moïse, mission ny Moïse, mission messianique. Tandindo ny zavatra ho avy le izy. Famonjena firenena le izy. Famonjena firenena le izy. Voaketsy efa-jato taona tany Egypta ny zanak'Israely. Anao anirak'olona, anao mission Andriamanitra ho tandindo ny fahatongavan'i Jesosy hamonjy zao tontolo zao. Dia Moïse nanana an'le fo. Iza nanana an'le fo? Moïse. Dia ahoana ny fipetraka le izy? Zao ny zavatra nitranga. Tonga Mosesy. Dia zao rehefa tafavoaka tany Egypta ny zanak'Israely dia tonga tany anefitra alohan'ny idiran'ny tany Kanana dia nisy problème nitranga. Nafahagagana goavana aza no sehoan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely dia tsy nety nanova ny fondry zareo zany mba hanana an'le toetra takian'Andriamanitra hoe mahay misaotra sy makasitraka azy. Fisaky ny misy olana dia mitranga foana le toetra eo amin'ny nofo atao hoe fimonomononana. Rehefa monomonona ny zanak'Israely dia mitsotra aminareo fa tezitra tamin'ny zareo Andriamanitra. Dia zao no nataon'Andriamanitra hoe ho aringako izy io firenena io ary ho fongorako fa nao fanekena aminao fa aminao izy maintsy Mosesy avy amin'ny taranakao indray no hitahiko ny firenena rehetra ambony ny tany indray. Zany hoe amin'le avy any amin'ny Abrahama zany ho tohizany eo Mosesy fa ho faranany daholo le tany elo. Zany hoe ho aringany daholo. Fa nijoro Mosesy nitovy tamin'ny Sodoma sy Gomora ihany hoe ho aringany Sodoma sy Gomora. Fa eto indray tsy zakan'Andriamanitra ny fimonomono sy ny fanomezantsiny zanak'Israely dia izy koa Andriamanitra mitovy ihany reply mihitsy le izy ho aringako daholo. Zany hoe raha naringany Sodoma sy Gomora ho aringana koa ny zanak'Israely. Dia inona ny zavatra nitranga? Nijoro Moïse. Vita Mosesy naman'le olana na problème nitovy tamin'ny Abrahama ary. Satria tsy nionona Moïse tamin'izay reny ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa nanomana ny fony izy hisokatra amin'le fisehoan'Andriamanitra hafa mifanaraka amin'le antom-pisiana ny ilan'Andriamanitra azy. Même problème mitovy fa vahaolana samy hafa. Ny anankiray tsy hita le vahaolana fa ringana Sodoma sy Gomora. Fa ny anankiray hita le vahaolana narovana tamin'ny famindram-po le tokony ho aringana satria nainjoro le mpanelanelana tamin'ny fahalalana sy révélation izay nomen'Andriamanitra azy. Ndao jerentsika kely. Alleluia. Ao amin'ny Exodus tokoro amin'ny 3:2 inona ny nataon'ny Mosesy? 2:3 amin'ny Exodus tokoro amin'ny 3. Ozy izy Mosesy nifona ho an'ny zanak'Israely. Ary ankehitriny engane ka amela ny fahotany ianao fa raha tsy zany mifona aminao vono eo amin'ny bokinao zay nisoratanao ny anarako. Tena taitra Andriamanitra. Mifona ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra efa deside hoe ho aringako. Dia izy mifona aminao ao izy. Fa raha ho aringanao reo dia zao ataovy mamindrafo amin'ny zareo. Fa za tsy hoe mifady fa very mandrakizay vonotsy eo amin'ny boky
ny fiainana ny anarako. Dika zay tsy fahafatesana ranofo le izy, fa fahafatesana ra-panany nangatany mba ho takalo atonga ny zanak'Israely ho tafavoaka. Doboka ny fon'Andriamanitra, tena tsy nateny Andriamanitra raha dika maina. Mosesy tsy nampitodika ny mason'Andriamanitra hijery ny fahamarinan'ny olona, fa nampitodika an'Andriamanitra hijery ny tenany sy ny famindrapony. Ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Jereo tsara fa tsy niteny mihitsy Mosesy hoe mba jereo raha mahita olo marina ihany ianao, satria zay ny mbavavaky Abrahama tamin'izany. Nefa tsy naomby fa ozy izy tia ny tenako ho takalo mpahafatesana mandrakizay, isolo an'izay tiana ho aringana tao anaty fahatezerana mba hazafoanana ny amin'ireo olona nalika be dehibe ireo fa aloha zafoano tsy ho boky ny fiainanao ny anarako. Ho any amin'ny fiainatsika toe-po mahafeno ny fipetrany atao hoe fitiavana. Jaona 10:10 ny 7:10 jerevany Jaona 10:10 ny 7:10. Inona ny zavatra mitranga ao amin'ny anaran'i Jesosy? Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao teny nanolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Hitanareo rehefa matanjaka ny toe-po ka mifanaraka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra dia mahakasika ny décision an'Andriamanitra. Tsy hoe olona nampiasaina be Moïse dia mbola ilain'Andriamanitra natonga azy nanohy ny ara-niasa taminy, satria nanana ny kalitaona fitiavana tao am-pony Moïse. Hitan'Andriamanitra dia nakasika an'Andriamanitra dia nahatonga an'Andriamanitra nanova ny décision-any, niova ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. Raha tokony andringana lasa namelona, raha tokony anafay dia lasa namindra fo, satria présent le toe-po. Zay ny mahatsara ny sekolon'ny toetra anomanana anao ho isan'ny olona afaka anelanelana ny hafa. Andriamanitra tsy miasa manelanelana ny hafa amin'ny alalan'ny fijoronao eo anatreny hoe mahay zavatra ianao, na mavitika eo ampanompony ianao, na mahay mitoroteny ianao, na mpiasa mavitika Andriamanitra ianao. Tsy ariavana. Alohany anomanana antsika hiazakazaka dia mila tsika mahavita mitondra ny fiainantsika mamelatra ny ao anatintsika mba ho hitan'Andriamanitra marina tokoa fa tsy eo mason'ny olona fa tena an Jesosy tsika. Ndao rangahy ity tanana mafy eo an'Andriamanitra, ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Eto amin'ity Exode 32:32 ity zavatra mitranga dia zao: teo no nahitan'Andriamanitra fa misy olona mahavita manolo tena monjy ny hafa na tsy tanteraka azy. Ary zay no natonga an'Andriamanitra nanomboka ny saina hoe olona tsy tanteraka tsy afaka monjy ny tsy tanteraka mitovy aminy, fa tonga sain'Andriamanitra hoe nisy fo azon'Andriamanitra nampiasaina ny confirmer ny fandresendahatra ny tamin'ny famindrapony tao anatiny. Dia izy rehefa avy eo alohan'ny zanako lahy no alefako ho tonga nofo eny ambony tany, isolo ny olona rehetra amin'ny fahotany. Zay no natonga an'i Jesosy rehefa maty dia nidina tany amin'ny fiainatsika, satria mba hatanteraka ny etaetany toe-pony Moïse isolo ny maro izay tokony ho any amin'ny fiainatsika, nefa narova an'Andriamanitra ka tsy naringany satria nahita toe-po-pitiavan'Andriamanitra ohatra tsara teo amin'ny olona. Zany hoe le ohatra tsara teo amin'ny olona na mission tsy accompli ara le, satria tsy afaka anao an'izany Moïse amba olona tsy tanteraka azy. Toy izy Andriamanitra hoe tanterahako le satria nisy trasy tao amin'ny Moïse azo tohizana. Tsy mare teka ho an'Andriamanitra. Hitanao ny fijoroanao hoe tsy hamonjy ny hafa, fa amin'ny alalan'ny fijoroanao dia afaka hiasa Andriamanitra na afaka ny olomeloko no mifanekena ao anatinao, hijoro anadio ny tananao. Job 22:30 hozy izy ny ten'Andriamanitra: anafaka ny olomeloko Andriamanitra ary mifadiova ny tananao no aminjena azy. Anafaka ny olomeloko Andriamanitra, mifadiova ny tananao no maninona ozy aminjena. Dia ozy izy Andriamanitra misy olombelona manankali tao an'le toe-po, manana famindrapo mavita mahafony momba azy mandrakizay. Moïse anao naratra. Dia ozy izy Andriamanitra
John 3:16 ary toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao amin'izay nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Halleluja. Azonareo ve le saison tanteny sy aloka Moïse fa Kristy le fahatanterahana nandrasan'Andriamanitra atateraka amin'ny plany mpamonjena tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny olombelona rehetra. Jereo fa ny zava-miafina ao ambadiky ny fisehoan'Andriamanitra dia ao amin'ny toetra aloha vao miharihary ilay révélation. Ao amin'ny toetra le izy vao miharihary ilay révélation. Ahoana moa le izy? Ao amin'ny toetra aloha le izy vao miharihary ilay fanambaran'Andriamanitra. Rehefa naniraka Moïse Andriamanitra dia tadidio tao amin'ny toetran'ny Mosesy natamanan'Andriamanitra ny ara-niasa taminy. Satria misy fotoana zany Andriamanitra rehefa manota ny olona dia tsy mahazaka ota Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mahazaka ota mihitsy hatramin'izay. Tonga dia tsy hitan'Andriamanitra zay atao tonga dia arigana ny olona mpanota. Fa vao hitan'Andriamanitra hoe nisy fonenany olona nefa tsy afaka hamonjy ny olona satria na miainao anaty fahamarinana azy ianao ao anatin'ny ota io dia mila famonjena ianao satria nisy toetra misy fiainana ny lovainao tamin'ny Adama. Noho izany mila mandray ny famonjen'i Jesosy ny olombelona rehetra. Rehefa tonga Jesosy satria izy ny tanteraka ihany no afaka hamonjy ny tsy tanteraka. Fa tsy tafiditra le plany pahatanteraham-pamonjena raha tsy nisy toetra hitan'Andriamanitra tao amin'ny olona ny aingana aloha. Alleluja. Nahafahan'Andriamanitra nanatanteraka ny programany eo amin'ny olona. Tonga nofo mihitsy Jesosy rehefa hitany hoe tena tanteraka tao amin'ny Mosesy le toetra mahafeno ny fipetrany fitiavana. Ny tena fitiavana dia ny olona anankiray mahavita manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Raha hitan'Andriamanitra fa misokatra tamin'ny fitiavana ny hafa ny fony Moïse fa tsy nanameloko ireo izy dia voadona ny fon'Andriamanitra ary noko fa teraka teo ny plano mpamonjena ny olombelona amin'izay confirmé. Andriamanitra dia Andriamanitra ny confirmation. Andriamanitra dia Andriamanitra ny confirmation. Zay le hoe aloka fa tsy tena izy Mosesy fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsisy sombotsombontsony. Dikan'izay tsy tokony hanaraka aty amin'ny testameta vaovao itsony reo endrim-pisehoan'Andriamanitra tany amin'ny testameta taloha satria efa miova ny saison. Efa miova ny saison. Inona ny zavatra tian'ny pasteur ho lazaina amin'izany? Tian'Andriamanitra ambara amin'ny alalako. Na dia teo Mosesy aza nefa zany toe-po zany dia hita ihany fa voasarika teo amin'ny nofo Mosesy tamin'ny fotoana anankiray. Nisy fotoana iray izay Andriamanitra efa nihevitra fa Mosesy dia efa manaiky hizaka ny fahadisoan'ny Israely satria izy ihany ny tenao an'izany fanekeny izany. Dia izay no natonga an'Andriamanitra tsy nandingana an'ireo. Dia izao nisy fotoana voafitaka Andriamanitra satria jereo fa nasika sy tezitra tampoka Mosesy tamin'ireo vahoaka ireo rehefa teny an-dalana ka tsy nahita rano ny zanak'Israely. Ao nomeri toko 20. Ao nomeri toko 20 ny jereo kely azafady. Inona ny zavatra nataony lehilahy tao hoe Moïse io? Nomeri toko 20 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:17. Zao ny vaky ny teny ao. Dia niala teo anatreny fiangonana Mosesy sy Arona eo anoloan'ny varavaran'ny tranolahy fionana ka ninkohaka dia niseho taminy voninahitra Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tenaka vorianao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena mivatolampy io masony dia miboboky any ranony izy ary ampivoaka rano ho amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalainy Mosesy ny tena ary teo anatreny Jehova arak'izay nandidiny azy teo anatreny Jehova. Dia nivoriny Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy meno orom-piodina. Eno izany moa amin'ity vatolampy ity vana ampivoanay rano anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka amin'ny vatolampy ny roa amin'ny tena dia miboboky be deabe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ary Jehova niteny tamin'i Moïse sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'Israely dia tsy hitondro zao fiangonana zao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ity ny rano Meriba
izay nilany zanak'Israely ady tamin'i Jehova ka nisehony Jehova ho masina tamin'ny nataony taminy. Enoy lasa tsy nanony mission antsony Moïse satria absent tampoka le toe-po tany amin'ny Exode 32 absent. Ahoana natonga le izy absent? Sorena izy dia niteniteny foana teo anatreny fiangonana. Ary rehefa ny olona sorena dia tsy misaina fa miteniteny foana, manao zavatra adininy na ny direktiva hoe teneno azy dia tsy nataony fa zatra ny andro ririnina ka fa varatra avy manao itsin-dalana na lainy le tena dia nikapony anga Andriamanitra ny teny hoe kapoy fa izy Andriamanitra hoe teneno. Adiny le direktiva nomen'Andriamanitra azy rehefa nysendoatra ny fony satria badenina tamin'ny fahadalan'ny olona sy ny tabataban'ny olona amin'ny fitadiavana rano vokatry ny fimonomononana dia nanomboka ny teny tampatezerana hoe nomeny anarana le olona efa mba namin-dran'Andriamanitra fondray hoe mpiodina. Azonareo fipetraka le izy. Zay no maharatsy an'io fo moratezitra io. Rehefa mifonao moratezitra ianao mila mianatra tsy moratezitra mba mandray zavatra softa fa tsy interpretena ratsy foana ao anaty. Fa ndraindray ny fitoeranao ao anatin'izany mahatonga faratsitsiana sy faratsipo manasarotra amin'ny fanasitranana anao. Manasarotra amin'ny fanasitranana anao ndraindray ny fomba fandraisanao zavatra diso. Raisinao amin'izay tianao andraisana azy fotsiny zavatra rehetra. Andriamanitra te hiady ny adinao fa ny ao anatinao hitan'Andriamanitra hoe maizina. Dia nefa rehefa hiteny le fo mandroatra tsy ampiheverana dia misy zavatra dininao. Lasa dininao hatramin'ny direktiva n'Andriamanitra. Na le teny fiainana aza tsy tafapetraka ntsony eny ambavan'ny olona feny fahatezerana. Toy izy Andriamanitra hoe za koa ny fitahany Moïse. Za mba nieritreritra hoe le fony tao amin'ny Exode 32 iny tena iainany. Ka iny tao am-pony zany tena zay tamin'iny. Fa amin'izao indray tsy intsony satria amin'izao indray izy ikondane ny Israely indray. Dia izy ary zany za efa mba nanaiky amotsitra izy indray ny ikondane fanondroany hoe mpiodiny reto. Toy izy Andriamanitra hoe aloha tsahatra amin'ny asany izy. Mafantatrareo ny asa ribidiny toetra tsara, ny toe-po tsara dia mampirisika an'Andriamanitra hiara iasa aminao sy hanohy ary amarana izay rehetra efa natombony tamin'ny alalanao. Andao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Tadiditsika tsara fa tsy naraka direktiva intsony Mosesy fa nandeha izy tamin'ny fahazarana. Amin'ny Exode 19:15 ka hatramin'ny 19 vakio tamin'io Andriamanitra no niteny hoe kapohy ny vatolampy amin'ny tena. Fa ao amin'ny Exode 28 izy dia nilaza hoe mitenena amin'ny vatolampy. Rehefa soreny Mosesy dia zavatra hafa ny nataony. Jereo fa nijanon'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra hoe ok zay hatreto ny lalanao. Ka tiako milaza amintsika fa tsara ny manana toe-po mendrika fa mila voatahiry tsara le toe-po mendrika vao mety hatramin'ny farany le fanompoana. Ianao misy fotoana manana toe-po mendrika fa tsy tokony ovaova ianao. Tsy ny ataon'ny olona mihitsy ny tokony hanovany ao anatinao. Fa rehefa mandray teny fahamarinanao dia mila miaina amin'ny fahamarinana. Rehefa resy lahatry ny hamela helika ianao dia hijoro amin'ny famela-keloko hatramin'ny farany. Rehefa resy lahatry ny andefitra ianao dia miaina amin'ny fandeferana fa tsy tokony karakteran'olona ny hanova ny comportementanao. Zaranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an' Jesosy. Jereo hoe Jesosy tompo teo amin'ny hazo fijaliana zay no samby hafa amin'ny fanoloran-tenina Exode 32 sy ny Luka 23:34 tsy mitovy ireo. Ny anankiray finiavana te hamono dia tsy fantany akory ny fiantraikan'ilay zavatra lazainy hoe esoreo amin'ny bokon'ny fiainana ianarako raha tsy hamela heloko an'ireo ianao. Toy izy Andriamanitra no takaly ny ainy mihitsiny Moïse ho any amin'ny fahaverezana mba hahafahany zanak'Israely mandray famonjena. Kanefa rehefa tonga ny fotoana nanafotoana azy tsy moka akory nanaikitra azy. Tsisy moka nanaikitra akory izy. Tsy nisy lefina nanindrina azy teo amin'ny lany voana ohatran'ny neny Jesosy. Tonga dia niseho le réaction ara-nofo niteniteny foana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa jereo Jesosy zay le tena maneho le endriky ny fahatanterahana ao anatin'ny saison fa tsy le sombitsombony lasa tamin'ile endrika nanehoana fotsiny amahalana ohatry ny aloka hoe tandindon'i Kristy zany. Fa tonga le tena rôle amin'ny famela-keloka ka nan'le fonina aza ny lanovoany Luka 2:7-8 ho Jesosy hoe raiko mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Alleluia.
Wow! Eto ny nahitako fa tsy mendrika ho amin'ny olona ny antsoina hoe mesia raha olona mpanota no mijoro amin'izany toeran'izany satria ny olona tsy tanteraka fa mila famonjena avokoa. Ny olona tsy tanteraka tsy maintsy mandova fahalovana. Zay rehetra nateraky nofo taranaka Adama dia tsy maintsy mandova fahalovana. Jesosy Kristy ilay olona tokana sady marina, tsy nateraka olombelona fa nateraka Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo. Izy rery ny Mesisy mpamonjy mandrakizay. Izy ny tonga amin'izao tontolo izao mba hahafahantsika miaina sy misitraka amin'ny fahatsarany ary ny fanamarinany mamaim-poana amin'ny alalan'ny finoantsika ny asa fanavotana izay nataony ho antsika ka tonga antsika hijoro hifanaraka amin'izany fiainana vaovao izany. No hamarininy ianao mba hiaina amin'ny fahamarinana, no hamasininy ianao mba hiaina amin'ny fahamasinana. Noho izany mila mitandrintsika ara-pijoroana eo am-panompontsika an'Andriamanitra mba hahafahantsika misitraka ny fankasitran'Andriamanitra ao anatin'le saison mpampakarana tahaka izao. Zay ny mahatonga antsika rehefa misy fotoana dia miretintsika mangataka amin'Andriamanitra hoe mba tahi hoe ahitondra ny fanahinao kasi walala ampiwa tsy alamy fanatreanawe meu faindrena tsy sisike tsanao anganangano mila maraka tsaritsika fa vanim-potoana hafa zao. Ahoana pastera ny ilazanao hoe vanim-potoana hafa mihitsy zao. Andao amoaka kely ao anatin'ny fotoana fohy ro karazam-pahamarinana mila ijorotsika mba tsy aperikerika atsika amin'izay karazana manifestation rehetra ara-panahy misy eto ambony tany melohan'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Mba tsangano ny tanora vony ianao hiaino an'ilay izy amin'ny fonao manontolo. Mba hatonga anao tsy diso saison mpampakarana na vanim-potoana mpampakarana dia mila fantatro ty fahamarinana ity androany. Sainao ao amin'ny numéro toko fa 1:27 vakeo misy vanim-potoana anankiray zay Andriamanitra ny teny tamin'i Moïse tonga ny menarana mahafaty manaikitra dia maty sy azo le menarana mahafaty. Dia izy Andriamanitra tamin'i Mosesy nanaova menarana varahana ka manatona azy amin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny menarana ka mijery ilay menarana varahana dia ho velona. Io menarana varahana io zany sarina menarana ohatran'ny vita amin'ny varahana. Dia io nasainy Jehovah Andriamanitra natsangany Mosesy dia zay olona voakaikitry ny menarana varahana, menarana tena izy ka mibanjina le menarana varahana dia velona. Zany hoe ny antidote manafoana an'le pozina manakana an'le fahafatesana, herin'ny fahafatesana tsy ao anatin'ny vatan'izay olona voakaikitra dia tsy misy ankoatra ny fifantohana mijery ilay menarana varahana. Dia zao ny zavatra nitranga. Io anefa voalaza fa aloka. Aloka dia efa nitondra fanafahana nanaisitra fahafatesana rehefa Andriamanitra ny naniraka hoe ataovy. Satria manomana zany Andriamanitra ny fisehoany ho hita maso. Manomana Andriamanitra ny fisehoany ho hita maso amin'ny alalan'ny zanany zay azon'ny olombelona eno sady manara tsara. Zay azon'ny olombelona ametrahana finoana satria olona sady Andriamanitra. Zay no mahatonga amin'ny Baiboly laza any amin'ny bokin'ny tantara faharoa izay toko 20 hoe minoany Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetrinareo dia minoany mpaminaniny dia ho ambininareo. Zany hoe iny teny iny tsy natao an'le profeta olombelona any amin'ny testamenta taloha ny profeta olombelona fa taty aoriana ny profeta le grand profeta nametrana finoana dia tsy misy ankoatran'i Jesosy. No zany Andriamanitra nanomana ny olona ty amin'ny testamenta vaovao ao anatina saison mpamonjena nitodika any amin'ny Jesosy sy hibanjina azy mba hahafahan'ny olona mandray ery anakanana azy tsy ho ringa ny fahafatesana mandrakizay. Sangano ny tanan'izay miainy. Dia ozy izy ny Jaona toko 7:7-20. Jaona toko 7 ny 7-20. Voalaza
fa tanindindony Kristy izay ho avy ilay menarana varahana. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Hitanareo ilay izy? Eo amin'izay tsy ilay menarana varahana tsony fa Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary hitantsika fa rehefa nanjaka Ezekia mpanjakan'Israely dia jereo fa tamin'izany dia nisaina ho sampy ilay menarana varahana io, nefa mbola tamin'izany fa tsy tonga Jesosy satria natsangan'olona olay fantsona hita maso nametrahany finoana satria tamin'izany na afaka ny razambeny tsy horingana tao anaty menarana izay mahafaty nanaikitra azy. Dia jerentsika ao amin'ny bokyny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo, mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra, mba jerentsika miaraka kely anie zay amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Hosea zanaky Ela mpanjakan'ny Israely no vao nanjaka Ezekia zanaky Ahazy mpanjakan'ny Joda. Andiny faharoa 5 taona izy fony vao nanjaka, ary nanjaka 7 taona tany Jerosalema izy, ary ny anarany reniny dia Abisy zanaka vavin'ny Zakaria. Andiny fahatelo, ary nanao zay mahitsy eo mason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Dia mandiny fahaefatra, izy nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangam-bato tsampy sy ny kapa ny aserahany, ary nanorotoro menarana varahana izay nataon'ny Mosesy. Fa ny zanak'Israely efa nandoro didikazo manitra taminy hatramin'izany andro izany aza, ary ny anarana natao hoe Neostana. Izany hoe le menarana varahana mbola tsy taty amin'ny testamenta vaovao akory, no efa tsy tao anatin'le saison tokony hibanjinana azy tsony. Zay ny mahaloka ny zavatra taloha sy mahatena izy ny fahatongavan'i Jesosy. Tsy androany zany vanim-potoana zany fa tamin'izany. Dia ozy izy ny Baiboly nandeha tamin'ny fahitsiny Ezekia, fa maninona Ezekia nandeha tamin'ny fahitsina? Fa maninona ny olona mivoafitaka nanometraka didikazo manitra? Manifestation. Voafitaka tao anaty manifestation ny olona dia nametraka fa le menarana varahana natsangana zay nanakana ny olona tsy ho faty rehefa mibanjina azy ny olona. Dia nieritreretiny zanak'Israely hoe endriky ny zavatra hita maso materiel misy ny fanahan'Andriamanitra, noho izany tokony hanodorona didikazo manitra. Inona ny mahadiso an'izany ary inona ny mampiavaka an'izany amin'ny finoanao menaka sy finoanao mosoara Neostany reny. Ao anatina saison tsika amasiniko ny menaka dia omeko anao. Dia isaky misy anana dia ty hosory ty amin'izao efa misy ny bague prophétique, efa misy ny bracelet prophétique, efa misy ny kifafa prophétique. Dia rehefa roasina ny devoly eo an-trano, amasino ny kifafanareo amasino. Inona na samihafa? Le kifafara sy le zavatra hoe ianao tsy mahazo miaraka ny sarina mpanompon'Andriamanitra, hoe sarina profeta petraka ao an-tranonao. Fa inona ary ty zavatra mitrangy eto ambonin'ny tany ty? Inona saison inona misy atsika? Dia jereo ny zavatra nitranga. Ezekia sy nataon'Andriamanitra ho azy satria isan'ny olona nampitodika ny maro hiala misampika namerina azy amin'Andriamanitra rery Ezekia. Inona ny zavatra nitranga? Nisy fotoana ho faty Ezekia, narary mafy izy. Ianao zany tsy hoe rehefa olona nanao tsara na nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe tsy natao arary zany mihitsy tsony. Narary Ezekia, ary rehefa ho faty izy nandeha tany amin'ny rindrina dia zao mivavaka nataony. Ao amin'ny boky ny Isaia ao amin'ny Baiboly toko fahavalo amby telopolo ny andiny fadimy ka hatramin'ny andiny fahavalo, hitantsika zany ao amin'ny Isaia ao. Nitodika izy tany amin'ny rindrina dia niteny tamin'Andriamanitra, Jehovah, mba tsarovo ny andehanako tamin'ny fahitsina teo anatrehanao, mba tsarovo ny asa nataoko sy ny zavatra. Dia tsaron'Andriamanitra, jery boky Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra tao ity Ezekia ty kay
nampiala ny fon'ny olona tamin'ny tsangam-bato tsampy fa namerina ny fony maro ho amin'Andriamanitra, ho amin'ny korery ozy izy Andriamanitra. Teo izy Andriamanitra tena tsy maintsy valika Ezekia. Isaia efa andeha hitsotsotra andeha hatorititra ny tranony, napodin'Andriamanitra andana mivenana amin'ny Ezekia dia teneno fa mampitomboky 5 taona ny andro iainany. Halleluja. Dia tonga tany Ezekia, tonga tany amin'ny Ezekia Isaia. Teo izy Isaia hoe zao ndray ny tenin'Andriamanitra tsy ho fato ny anao fa meny 5 taona. Tsy nintsony manko Ezekia satria izay nilazainy Jehova dia tsy maintsy tanterahany, ary Jehova tsy miovaova hevitra zany. Fa rehefa niteny indray mandeha izy dia izay nilazainy no tanterahany. Tsy nintsony Ezekia. Dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Isaia. Jereo ny Romanina ny mpanjaka faharoa azafady mpanjaka faharoa toko 20 ny 9:7. Mpanjaka faharoa toko 20 ny 9:7. Vakio ane hozy izy tena. Dia hoy Isaia, zao ny famantaranao anao avy amin'ny Jehova, alalanao fa Jehova anao zany zavatra nilazainy zany. Androso adiny 10 va ny alika sa iverina adiny 10? Tonga dia nameny soa izy. Inona ny tianao? Arositsika amin'ny masoandro sa emotra? Fa samy adiny 10. Mba inonao hitanao olona tsy nino nanao amen, olona tsy nino hoe raisiko zany fatiky zany faminy zany amen. Olona tsy nino avy any Isaia andesy lahatra ny olona tsy mino fa izavatra ho ataon'Andriamanitra mihoatra noho ny fonony, satria hitan'Andriamanitra mipirofo ny toetra sy ny fahasari-piarony ho an'Andriamanitra atao anaty fijoroana, namerina ny maro amin'ny fahamarinana. Mipirofo ny zavatra ataonao dia miteny lavitra noho ny fononao ny fiasan'Andriamanitra ny zavatra irinao mba ho ataonao amin'ny fiainanao. Toy Andriamanitra, inona ny tokony atao? Anao ny soa Ezekia. Toy izy agemory adiny 10 ary mba ho jerena masoandro iletika amin'ny 4 miverina amin'ny 7 maraina. Teno nahitana hoe miposaka avy any andrefana avany masoandro noho ny amin'ny fijoroan'ny olona anankiray tsaroan'Andriamanitra. Andriamanitra minina amin'ny tenany fa nanatiora mitsongoloka azy no ilaina alalana fa mihaino anao izy dia ho ataon'Andriamanitra zany rehefa mety aminy ianao. Zany mahatonga milaza andaotsika anao izay ampifaly an'Andriamanitra. Azahoana izay feo an'izao tontolo izao any, aza raharahiana izay fanambaran'ny hafa any, mafisofina sy manana azo ndamosina tsara fotsiny. Mijoro ao amin'ny volontén'Andriamanitra ianao fa tsy olona nizaniza no hijoro amin'ny fotoam-pampakarana anao fa Jesosy avy any Nazareta. Halleluja, halleluja. Hitatsika amin'izao fa ao anaty vanim-potoana dia mila mamantatra tsara tsika ao amin'ny fanahy ny zavatra andrasan'Andriamanitra ny amin'ny programa amin'ny mpamonjena izay nomanino atsika. Reko atao poko fa fotoana izao hiatrehantsika ao anaty fijoroana anomanina ny fiverenan'ny mpapakatra ara-pamantarana. Fa fatatsika fa miseho daholo ny famantarana. Ary Jesosy nilaza fa resaka manifestation dia be dia be no voafitakanina ny olom-bo fidy azy. No zany ty resaka ty tsy resaka manifestation mandresy lahatra amin'ny fona hoe niasa teo amin'ny fiainako Andriamanitra satria nanavy teo aloha dia afaka zao. Ilaina mijoro tsika maneho fa Andriamanitra miasa mahatonga anao afaka satria tsy avy aminao izy fa avy aminy. Aza misy adonanao fitahiny rehetra ataovy amen. Fa tsy zany ny antony fanompoantsika an'Andriamanitra. Fotoana izao tsy tokony hoe amiliana lalana ny fifantohana amin'ny hostana sy ny zavatra hafa ankoatran'i Jesosy Kristy. Hébreux 12:2 panjina an Jesosy tompony finoana sy mpanefa azy. Tia hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Tahirizo ny afo ny fitiavanao an'Andriamanitra irehetra ao am-ponao. Satria zany no mahatonga ny mpino ny andro farany tsy voatahiry. Satria la ny andro panjina sy voageja ny fitiavana n'izao tontolo izao. Jaonina voalohany toko 2 5:5 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavany iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany.
tsy tondra ninetsika aza mampisaringotra ny fotsika amin'ny arena maloto sy ny volan'izao tontolo zao mety anakana ny fanomanana ny fiverenan'i Jesosy ka tonga ny fifantohantsika tsy ho amin'ny tanteraka. Ninona zavatra misy eto an-tany na io tenanao io aza dia mbola nary ianao ndray andro any. Satana te hisintona anao hidina eto amin'ity tany voafetry ity fa sokafo ny masom-pananao alala fa misy fiainana tsara lavitra noho ny eto an-tany no manin'Andriamanitra ho anao rin'izao fiainan'izao. Tsy midika zany fa tsy hoe tsy ilainao ny ho tahiny eto ambonin'ny tany fa ho kifanaraka tsara amin'ny ara-panahy ny zavatra rehetra tonga eo amin'ny fiainanao. Jaonina fahatelo andiny faharoa maniry mba ho ambina Jesosy salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambina amin'ny fiainam-panahinao ihany koa. Jesosy nilaza aza malahelo ho fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho fa ho hatrany ndraiky misy fitoerana maro. Halleloja. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo izy fandeha amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay toerako ny toeranareo koa. Paoly ny teny misy fampiononana ho antsika ozy izy Paoly rahalahy rehefa neny ny trompetra ozy izy maneo feo an'Arikanjelan'Andriamanitra ka ho tsofina ny trompetra dia hiala eto sika ozy dia maty amin'ny tompo nitsangana aloha dia rehefa izay ozy dia hovana vetivety sika. Alleluia. Ary eny amin'ny raha lanitra ary eny amin'ny tompo mandrakarivo sika dikan'izay fampiononana reo ozy izy amin'izany teny zany ny tena marina fantatsika tsara fa na tena faran'izay raitra sy lamaotsy de marika daholo azy folo aromara ny akanjonao raha ihany ny azonao anaovana rehefa hivoaka ny trano fa sady ataonao Gucci ny lohanao dia mbola ampianao Louis Vuitton koa zany le satroka mifanindry le satroka Gucci sy Louis Vuitton ny kiraro moa zany tonga dia fito sosina ohatra zany ny alavany satria samy tianao fa de marika daholo satria za tsy miteny hoe tsy ilaina ianao manao zavatra tsara manome voninahitra n'Andriamanitra fa zapetraka ao ny fonao satria amin'ny fotoana lasananao olona daholo ny aka an'io fa tsy ianao izay velona eo ihany manao an'io fa aza mitomany hitondra anankiray izany aza manoatra n'ilay mpanan-karena mpanango-bolamena hiakatra ho any an-danitra dia mba nihera tamin'Andriamanitra hono hoe mba hoetiko volamena reto fa rety ny sasarako hatramin'izay teny ambony tany dia hono izy Andriamanitra hoe ianao rery ny olombelona mahazo mitondra volamena fa tsy maninona dia nentina avy any ilay volamena ny ala teto an-tany izy zany hoe mba azo nentina daholo tonga teo varavaran'ny lanitra dia lotaky nye daholo ny anjely fa maninona misy bandy mideka ny tonga io fa maninona ozy izy le anjely tsy jereo tondra pavely ery pavé no entiny ety boriky dia jereny pavely andehanana dia rehefa tonga any tondra fakofako any an-danitra fotsiny zavatra tsy ilaina fa le pavenareo rehefa mikorotana reny eny soloana tsara fotsiny fa tsisy ilana azy fa angonona dia ndraindray ary soloana beton ka eto an-tany ianao mieritreritra n'io zavatra tena valeureux be fa ny an-danitra io ampimeno ny varavaran'ny lanitra satria tsisy ilana n'io anina kely azy dia ny ety ambonin'ny tany amboary ny fotsy voageja eto fa ny an-danitra any misy fiainana any misy fiainana any mila amboarina amin'ny fiainantsika dia ny ety ambonin'ny tany. Halleloja. So vanim-potoana izao no tena tokony hitandremantsika amina zavatra maro satria izao ny fotoana tokony ambena atsika tehirizo ny soloka tsy ho faty aza manoatra n'le dimy adala amin'ny virjiny folo ina ny zavatra nitranga lasa izy lanino ny sorokany tsy nitehiriziny le avy amin'ny mpapakatra mba hitsenana azy fa lasa izy andeha hividy anetsena amin'izao tena braderie d'onction braderie na onction ary misy vidina afaka be ositra be anao fa matoa avarotra ilay izy tsy avy amin'Andriamanitra satria ny Jesosy izay nazo mamaim-poana dia mizara mamaim-poana matoa vidina tsy avy any fa mety avy any amin'le ina moa le tsy haiko fiantsona le tsy haiko le mpanompo sampy be reny satria ny lanitra mantsy tsy le onction na mpanantenan'Andriamanitra ny olona fa plénitude ny fanamasina averiko foana izay rehefa feno fanamasina ny olona dia feno Andriamanitra amin'ny fiainany noho izany rehefa feno Andriamanitra ny ao anatinao dia ny ataonao manatsara fiomborana amin'Andriamanitra fotsiny dia mijoro valolombelona fatokiana fa tsy mitapetape osotrositra manjary mitapitapi fanimpona
da dia tanina mafeo an'Andriamanitra, tia hafa mafo an'Andriamanitra. Maninona miteny an'izany? Saro-piaro ny amin'ny fijoroanao. Misy olona raha izay tena njalo anao, tsy vitako ny nataony anao. Jesosy no anarany. Tsy tiako diso fotoam-pampakarany ianao, eo naminy satria tiany loatra ianao. Ny ainina foiny, dia hozy izy Paoly zay. Nandrana hozy izy Paoly, ampihavana anao aminy. Verena amin'ny lalan'ny fahamarinana. Mianah ny fahatahorana an'Andriamanitra. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalonga hatramin'ny andiny fahasivy, vakivaky io matetika. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalonga hatramin'ny andiny fahasivy. Betsaka ny famantarana mitranga amin'izao andro faran'izao. Aza vela isy na inona ino na matotra ny fonao. Halleloja. Fa ko fantatrareo fa izao any am-parany any dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpandiky, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Na vao fafinaretana za tsy andeha hivavaka fa andeha hanao izay mahafinaritra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ohatrohatra ny modimodolo izy nefa mandany heriny, nefa ao amin'ny endr'Andriamanitra ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Halleloja. Fa isan'ireny misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo, vehivavy adaladala, vesara amin'ny fahotana, entiny filana maro, mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra fahalalana marina satria tsy avelan'ny toetra ny androso. Ampeko ke fotsiny. Ny antony mahatonga an'ilay izy tsy afaka mandroso, raha voenao gisitra eo amin'ny toetra dia gisitra ao anaty fandrosoana ianao. Aza vela izy ninninona amatotra anao ka hatonga anao tsy adio fo zany. Filadelfia mandroso fotsiny fahavelao Andriamanitra hiasa arak'izay tiany. Tsy ho amin'ny fanehoana antsika fa ho amin'ny fisehoany atao anatintsika. Akaiky ny fotoam-pampakarana. Raha ianao rehefa votsitra tsara, tsy voakejany tany iny, dia tafiditra isan'ireto olony reto ianao. Tia ny alalàna fa olona votsitra ianao. Tsy matahotra ny ho faty. Dingana farany eo amin'ny sekoly ny fanompona. Ny alalàna fa olona votsitra ianao, tsy mataho maty. Ohatran'ny Daniel, ry Petera, efa ho faty zao satria nandrahana anjely tao, navoaka tao, sokatra ny varavarana, tsy nilay fa tonga dia takity indro anoloana misy varavarana. Tsy nisy fanalahidina ampiasainy, dingana farany eo amin'ny sekoly ny finoana. Rehefa mety ny toe-panaka araka n'Andriamanitra ny Filadelfia, Petera ny olona avy any Filadelfia voalohany sitraka an'izany. Izy ny lehibe ny fiangonan'ny Filadelfia, Petera. Satria rehefa tonga ny fotoana matorana dia rapitso izy ny tapahan-doha, alina amin'ny anjely ny tonga, sokatra ho azy ny varavarana. Misy ny varavarana ny loana efa nisokafako, tsisy mahitsy satria mpitsoan'Andriamanitra ny serura. Ry Paul reny anisan'ny niainan'izany satria avy amin'ny Filadelfia daholo reny. Fonja ray manontolo ny sokatra amin'ny varavarana izy rehetra, fa izy ny lakile. Azon'le rangahy telo ilay ao mandrakizay ianao dia ateliny any ilay lakile. Fa hidiny ao ianao. Fa rehefa tonga Andriamanitra moka anao, na tsy hita intsony ary ny lakile mipitsoka amin'ny varavarana satria izy mahavita manokatra varavarana, tsy misy mahidy zany. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Fa ianao ty fahamarinany ity, mila ny fandrosoanao tsara Andriamanitra. Tsy mataho maty ohatran'ny Paoly, efa fantatry Paoly andeha hiaraka ny Jerosalema ho faty izy, fa tsy nahoana. Hozy izy hoe Kristina Antony avelomako fa fatesany azahoako tombony. Tsy manam-potoana kahalana nizaniza, tsy manam-potoana hiadivana manizaniza. Raha pura le fo, pura le fanoratena, pura le fitondratena, pura le fijoroana. Daniel, jereo, tsy matahotra ho faty, efa fatan'izao hoe atsipiny dia andavaky ny liona, mbola mahavita mampahery Darius mpanjaka. Aza maninona ry mpanjaka, fa raha le mpino Daniela tsy isy Jesosy. Fa ianao manana an' Jesosy. Dia andao tsika isaina. Raha eo ianao ary zavatra kely tsisy dikany, dia efa ilana vaniny eo anaty fakisitinana. Ilana vaniny eo anaty fakisitinana zavatra tsy dikany. Daniela mahafantatra fa rehefa avy eo izy, ho ao an-tavaky ny rehefa avy eo fatany tsara fa izy nanao sonian'le andefa ny andavaky ny liona, tsy le mpanjaka Darius io. Fa matahotra ny sezany Darius noho ny olona. Dia zao tiany ihany Daniel, fa tsy te ho raso eo matsiny Daniel izy, dia metsara velatsy.
kanefa ozy izy Daniel avy any tonga avy any efa fatorana andeo any andavakiliona miona mpanjaka ry mpanjako aza malaila aza taony zany fo tsy maninona zany alao andeha ny zavatra rehetra hita hoe olo fadiova po oloninona hoe oloninona raha vo tsy madio fonao a namezaky miramirana zany endrika ao a dia raha tsy tarebe foana ianao tena marina zany anaka tandremo fonao mihoatra no zay tokony ho tandremana fa avy aiza ny fiainana avy ao nandeha Daniel hozy izy Daniel zao a lala tsara no izorako ka na ho any andavaka aza dia fantatro fa misy lanitra ao rehefa tonga ao a amen tsisy alahelony amin'olona satria fantany fa mitovy ihany ny etahany ampidirinao sy ny etahany rehefa mivoaka ao dia ozy izy Daniel hitako izao lala tsara ka izorako hatrany azoko izy raha ny famonjena ka hotanako eny izany hitako izao lala tsara ka izorako hatrany azoko izao ny famonjena ka hotanako eny ihany voky Daniel ozy izy ny mpanjaka radanio dia ozy Daniel ahoana ry mpanjaka nanavitra anao ve ny Andriamanitra hoe mbola mety tsara tsika atao boneta halleluja avoita hoe Daniel voaka tao Daniel so dia maty daholo ny aninao fa nareo hatramin'izay tsy nananina zay mpanjaka zao a zay nanimpiazy tao sy ny fianakaviany rehetra mba angono alefa hatramin'ny kelika hatramin'ny lehibe vao niditra tao tonga dia hita ny liona ary tratrany repertoirany tsara hirahirany ny liona ary tsisy taolany ambony rehetra tsy dia voarany Daniel zany a fa any zany olay tsy mahay maka tsy maharedeka ao an'Andriamanitra mba fantatra anao ve ny zavatra marina tsy mijoro eto akory ka hoe ananatra anao na anaitra anao fa misy saison ny fiainana aza maimaika sy taitay bombo ny famantarana fa tsika ne miainao anatin'ny famantarana ary ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny famantarana sy fahagagana no limity ny Andriamanitsika tovy amen fa tsy zany ny tanjo ny fanompoana fa taro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara tandremy sao voafitaka na olom-boafidy azy dia mila miambina tsara ntsika amin'ireo karazam-pampianarana tsy mampiorona antsika amin'ny fiainam-panambendrika fotrany karazana spiritisme occulte zany le fampianarana lasa herin'ny famindramindra fa ngatsy loharano kely Andriamanitra ko manindra mihinana any amin'ny hafa ataoko nasolika azy rehefa indramina sy vidiana dia tsy maharitra ho amin'ny fampakaram-bady noho izany mipira ihany ny maharitra hatramin'ny farany eo tsy eny amin'ny olona no avinao tsy eny ampelantanan'ny Rodolphe tsy eny ampelantanan'ny olom-bohositra nizana izy fa ampelantanan'ny lehilahy anankiray izay nanao fanekena nanolotra ny aino anao mato anao mpamonjinao Jesosy Kristy avy any Nazareta zay no anarany halleluja raha ataovy halleluja ho an'Andriamanitra halleluja ny tena fiorenana tsara dia hitantaratra ao amin'ny toe-po miombona tsara amin'Andriamanitra fa tsy toe-po mionona sy mitoko fotsiny amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra mandrosoa ianao amin'izao vanim-potoana izao a maneke ampahomby tsara ny fatateran'izay teny siraky ny fanahy tian'Andriamanitra mpanaovina anao dia oka ianao velona tsara ho fanahy masina tsy ho an'ny olona fa ho an'Andriamanitra tanteraka dia ataovy azo antoka ilay vokatry ny fanahy fa rehefa feno Andriamanitra ny olona tsy mahay maka ala tsy mahay mialina tsy mahay tsy tia tsy mahay ohatry ny mety foana ny zavatra rehetra fa ny fitiavana mora lahatra mandefitra ny zavatra rehetra amen fitiavana mahatonga anao mindra fo hitanao fa ny olona fa tsy soreny ianao fa mandoalika mba hiovanyreny ho an'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjonao nitondra
satroboninahitra any an-danitra iainao mifakasitrany le nahary sy nanao anao ho azy any amin'ny voninahitra mandrakizay tsangany eo toerana misy ianao halleloia afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo makasitra azy ny amin'ny teny misaotra Jesosy ny amin'ny teny fiainana misaotra ny amin'ny teny fahamarinana misaotra amin'ireo fanambarana feno voninahitra manaitra ny foko anakaiky ianao misaotra fa androany maraina reko sy tsapako fo anatina vanim-potoana tsy tokony ho maimaiky amin'ny zavatra hita maso satria tia nofo tia mandalo ihany fa izay manao ny sitraponao maritra mandrakizay misaotra fa ao anatin'ny fotoana tahaka izao dia hiasa mahery ianao hijoro ianao anamarina anatanteraka ny sitrapono indray eo amin'ny fiainako makasitraka Jesosy io voninahitra ao anao rery mandrakizay amen mazoto toerana fa rehefa avetsika mbola hitoy vavaka ihany andray filazana sy fanambarana mahakasika ny programantsika mandritra ny terinandro ity tahiny Jesosy ndao tsika tiaka mafoan Jesosy ny amin'ny teny izay nomenantsika toy izao manaraka izao ny filazana eto amin'ny asa fanompona rapitso asabotsy dia fotoam-pandraisana eto amin'ny trampokon'olona Analakely tsika manomboka amin'ny 7 maraina alleloia ao aorianan'izay dia misy ny fivorian'ny tanora dia misy ny club d'enfant ny fotoanantsika amin'ny alatsinainy talata alarobia ny sekoly dia misy foana ny toerana dia tsy miova ihany fa ao amin'ny shop U Analakely rihana faharoa amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ny alatsinainy sekoly famana olana ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahipana sy fanambinan toetra amin'ny zoma amin'ny herin'ny androantsika dia tsy eto amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny zoma amin'ny herin'ny androantsika tsy eto amin'ny trampokon'olona Analakely fa ao amin'ny shop U ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 4 fa ny sabotsy 16 kosa dia miverina eto amin'ny trampokon'olona Analakely isika tsirairay avy averina indray mpandeha ny zoma 15 dia tsy eto amin'ny trampokon'olona Analakely tsika amin'ny herin'ny androany fa ery amin'ny super U ao amin'ny rihana faharoa zoma 16 oui azafady zoma 16 fa ny samedi 17 tsika dia eto amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny 7 ora ny ora dia tsy miova misy filazana eto zany dia misy ny anjara briky avy amin'ny tanora ho an'ny fanorenana ny centre ndao aloha tiaka mafy ho an'i Jesosy ary etoana dia misaotra ny ray aman-drenin'ny tanora izay namela azy ireo andray anjara mety namatsy tamin'ny fomba mivantana na ankolaka fa dia natolotra ny tanora tamin'ny fo tsisy sakana tsisy objection tonga dia lany à l'unanimité hoe ho an'ny centre le volan-dolo tiaka ho an'i Jesosy tsika dia izay ny filazantsika misy ny radio ny onjam-peo izay ahafahantsika manaraka ny toriteny dia FM 90.8 zany na eto Antananarivo na ao Antsirabe na any Majunga dia tsy miova amin'ny Maridrefy ahafahantsika manaraka an'izany 9 teboka 9 misy ihany koa ny page Facebook ahafahantsika manaraka ireo fotoana rehetra en direct na misy ireo tahiry tsary tahirina vidéo ahafahantsika mijery an'izany dia tsy iny zany fa ny page HVKL mission events ao amin'ny YouTube koa tsika manana dia HVKL tiré mission izay ahafahantsika mamerina mijery an'izany azadinoana koa fa misy fandarana ao amin'ny Cool TV oui ao amin'ny Cool TV isa maraina manomboka amin'ny le vao mifoha maraina ianao amin'ny 5:30 dia misy ao amin'ny Cool TV isa maraina sokafa be da be ny olona kasihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo hainao manjery ireo dia mino ahako fa hiaina tsara ao anaty vanim-potoantsika misy ny saison izay ahafahantsika misitraka ireo programan'Andriamanitra mila miaino an'Andriamanitra tsara izy ny mpanompon'Andriamanitra teo mila mandroso tsara ao anaty vanim-potoana mila velona tsara ao an'Andriamanitra dia mila mora alahatra santonana ihany zany fa mila tsika mamerina mihaino an'ireo teny izay nitenenina teo ireo dia ho hitanao fa rehefa mankatoa ianao dia mandeha sa hoana tonga amin'ilay fomba fitenin'ny tanora hoe mandeha no mandeha
teneny eo akaikinao mandeha hoe ao anaty vanim-potoana mety ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ndaotsika ninjitra ny tanantsika eto amin'reto box reto a, dia ndaotsika hitondram-bavaka an'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zahay, misaotra fa niteny taminay foana ianao Jesosy a, misaotra fa ao amin'ny vanim-potoananao dia misy varavarana misokatra, dia mandroso ny anjaranay Jesosy, tsy mandoto fo, tsy misaina zavatra hafa fa misaina anao, mibanjana anao Jesosy a. Mankasitraka fa nomenao hery zahay ahavory arena, dia nangalanay zany a ilay azonay avy aminao, dia nanombinanay a hoentinay ho ampifapandrosoana ny asanao. Misaotra ny amin'ny toe-pony tanora Jesosy izay nahafoy ho an'ny fanorenana ny centre. Io zany Jesosy sy miaraka amin'ity fanatitra ity ho tonga fanahin'olona marobe voatahiry ho amin'ny fanjakanao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaotsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Andaotsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Firy aloha voatata ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe azonao ilay saison. Tena mila miambontsika amin'izao ny faran'izao. Tena biblika tsara daholo ny zavatra nizarentsika teo a. Izay voalazan'i Jesosy no nolazaiko. Mahatsiaro an'i Jesosy zany a, misy fotoana ny teny. Ny rano tsiroroa ny mpianany. Aza mitondra kapana tena izy fa mpiasa mendrika azo ny aniny. Dikan'izay mialohan'ny fotoana ny rahany, efa manomana fampahita-pity ho anao izy ny mpandehanana. Ianao zany tsy natao angataka. Ianao tsy natao ametsifetsy. Ianao tsy natao anao zavatra tsy mety. Fa izay tokony anao no omen'Andriamanitra anao, fa izay tsy ho anao fa omen'Andriamanitra ho fanjakan'Andriamanitra, dia ho fanjakan'Andriamanitra. Ataovy amen na moa an'ny tompo e. Dia Jesosy niteny, aza olakolaka ilay izy. Ataovy ampahitsiana ilay izy. Dia zao a, nahazo maimaim-pony nareo a. Tana sitrano atsakano maty, tiovy miboka sitrano marary. Dia zao, izay vokatra izay a, tsy avy aminareo fa avy amiko izay. Avy amin'ny fanan'Andriamanitra izay. Nahazo maimaim-pony nareo a. Dia zarao maimaim-pony ilay izy. Dikan'izay aza vidiana, aza avarotra ilay izy. Hoy Jesosy any aoriana any isy amarotra, fa dia zao dia miteny za ilay tompony. Dia ndao antsika eritreritra izy ilay mpanompo mahatoky. Ny mpanompo mahatoky, ilay ny rahan'ny tompony hitondra an'ilay vokatra sy zaran'ilay izy. Ilain'ny olona ilay vokatra. Noho izany hipenipenina ny olona hitady an'ilay vokatra avy amin'ny fahasoavana. Izay miasa ao anatin'ny olona anankiray, izay ampiasan'Andriamanitra azy. Hoy Jesosy, nahazo maimaim-poana dia zarao maimaim-poana. Dia rehefa zarana maimaim-poana ilay izy, dia misitraka maimaim-poana ny rehetra. Ataovy amen. Dia zao, raha misy fifanasoavana sy fampahita-pity, efa niteny Jesosy mialohan'ny fotoana, mpiasa mendrika azo ny aniny, afaka mahita fity. Any amin'ny fanjakan'Andriamanitra natao amafy ianao. Ilaina ny vola fa tsy ilaina ny fanahiana amam-bola mangeja ny fiangonana, tsy ahafahan'ny fiainam-panahy mandroso tsara. Ataovy amen na moa e. Izy andresy lahatra amin'izany, tena marina zavatra zaraiko izany. Dia Jesosy vanim-potoana izao, tsy mila voafitaka izany ianao amin'ny manifestation n'esprit sy zavatra ohatr' izany. Non, ary atsy tena feno be ary midioka mihitsy ny atsy. Raha te hitanareo olona faran'izay iangana hoe tena iasan'ny fanaratsy, tsy ireo ireny olona possédé ireny fa tsy tompony tenany. Misy ny ara-panahy, ary raha misy ny fanaratsy dia misy koa ny fanatsara. Dia zao, aza maiky ny hita vokatra, hita maso. Amboary tsara ny toe-po fa tsy maintsy manaraka ny vokatra. Teny aminareo fa voamay amin'izao Andriamanitra mahatsiravina ho an'ny devoly. Miongotra ny nify mihitsy tonga dia tigrabanga miatrika anao ny devoly amin'izao. Mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra sy ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra misy manifesté amin'ny alalan'ny fanekenao hijoro amin'ny herin'Andriamanitra. Androany hariva zao manonona teny mpanasitrana ny sahato an'izay marary rehetra toy eto. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso tanjaka sy hery avy any ambony. Raiso tanjaka sy hery avy any ambony. Raiso ny fahafahanao misitraka fanasitranana sy kasika avy amin'Andriamanitra. Mbola ilain'i Jesosy ianao melohan'ny ampakarany ianao. Noho izany tsy avelan'i Jesosy ianao hitoetra ao anaty rofy. Tsy avelany ianao ho demoniaka zany. Tsy avelany herin'ny maizina nanapaka ao anatinao. Tsy avelany nisy fakofako-paharatsiana angeja sy amatotra anao. Afaka ianao mianaran'i Jesosy avy any Nazareta. Raiso ny fanafahana, ahafahanao misitraka ny herin'Andriamanitra miasa ao anatinao. Dao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Saora azy fonao manontolo. Halleluja. Baka sitraka Jesosy, misaotra anao. Misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra.
misaotra ny amin'ny fanafana androany, misaotra amin'ny voninahitra androany, misaotra amin'ny teny fiainana androany, misaotra amin'ny vahaolana androany. Isaory fotsiny ny zavatra rehetra, isaory rehefa vita aza mitaraina akory ny fanekena ho ijoro dia maniraka an'Andriamanitra namarina ireo teny fahamarinana rehetra nylazainy fa ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Makasitraka raiko efa nafeninao anendry sy ny manatsainy zany zavatra zany, fa nasenao ambody sy ny zaza madinika kosa dia ako marina ny teninao sy ny fikasanao fa mpanomponao zay ary zanakao zay mandra-pialana eto amin'ity tany ity. Misaotra Jesosy io raha neny trompetra nionao alina na maraina na rapitso, vonon'izay Jesosy ny fakahita aminao, vonon'izay niaraka aminao, tsy andrinay ny atananao satria isinna ny ranomasony fisetona rehetra ary ho tafatoetra ny fiorenany fanekena fa ao amin'i Jesosy ny fiainana ao anay mandrakizay. Raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo, mananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Azadiny fotoanantsika rapitso anatin'ny fandraisana toy nylay androary ao anaty vanim-potoana fa afa kely indray ny zaran'Andriamanitra n'izany. Mirano soa antsika rehetra, veloma tompoko.